tafaraka indray isika menakavy atao anatin'ny fandarana Miara Manonja mengy eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada raha anao ihany keo amin'ny tamanjotra maro isan-karazany izay mampita an'izany fandaran'izany na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan-dranomasina dia anterina ny araba ambam-pirarintso ho antsika mianakavy ataontsika araba manjakamiadana samy mahazo ny lafalo izany ankoatran'ny izay dia ao anatin'ny ora roa mahery sika no iaraketo ka mazava loatra eo ny famakafakana eo ny fanomezana ny vaovao isan-karazany zay mety tsy fatatsika mety tsy arakitsika any amin'ny sehatra hafa kanefa eto Miara Manonja no afataratsika azy eo ihany koa ireo mpisehatra mpamakafaka nisan'izany ohatra ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafita tamin'ny alalan'ny tika Madagasikara atao amin'ny distrikany Atsimondrano Alain Ratsimbazafy tsy zoina amintsika intsony izy fa azo atao hoe fa vahiny tompotrano ihany eo ihany koa ny vahintsika izay isehatra eto amin'ny Miara Manonja mengy eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada namana avy any Morondava tsy iza izany fa i Roberto Miadamana mpikatroka mafana fo ary tena mafana fo tokoa amin'izany hoe fiairan'ny malagasy zany mahitsy fitenenana ary mahitsy ihany koa eo amin'ny filazana ny zavatra tsy mety iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao hiakatsehatra eo izany namana zany ankoatray moa dia eto ihany koa namana faniry razafy manantany itondra famakavakana sy mandray ny vahiny ihany koa izany ny tenay teny hoe miafahatsika menakavy ny amin'ny fahazahoana izay azo raisina ao anatin'ity Miara Manonja ity satria dia ny tompontsoantsika menakavy no katsahana eto no ny fananantsika hatrany hatrany taranaka eto amin'izany Madagasikara zany zay no ela tompolasy tompovavy fa miaraba ny faniry razafy manantany ary dia menanao vetrany ny sehatra hitondranao ihany koa ny nisongadina tao anatin'ny 7 ora tao anatin'izay azo ambara rehetrarehetra amin'izao Alatsinainy 9 Desambra 2024 izao faniry razafy manantany ndao ary satsisy eny ary ena dia mirabanao miraban'ireo teknisiantsika zay miasa ao ambadiky ny sary sy ny feo mampita ny fifandraisana amintsika isa tokatrano amin'izao maraina ny Alatsinainy 9 volana Desambra 2024 izao raba ny fianakaviam-ben'ny malagasy rehetra zay liana amin'ny raharam-pirenena aiza naiza toerana misy azy isika indrindra reo any ampitan-dranomasina zay mila kairezina mafy satria dia miara mitempo amintsika malahelo ny amin'ny zavatra zay manjo ny firenena amin'izao fotoana izao ary tsy mitsahatra mivavaka manolo-kevitra mikaroka vahaola ny amin'izay mety hoe inona no afahana mialo anatin'izao olana sy geja mianjady amin'ny firenena sy ny fahantrana miopampan'izao dia hanovana kopakopatanana any amin'ireo toerana rehetra misy ireo malagasy any ampitan-dranomasina rehetra any ankoatran'izay ry na ho an'ny nisongadina angamba ozy tsika atao anatin'izay 7 ora zay ataoko hoe zotoma tato anatin'ny 7 ora mihitsy satria tamin'ny zoma teo no nahatafapetraka ny fampahafantarana teo anivon'ny prefektora ny polisy n'Antananarivo reo mpikatroka ao anatin'izany mpiaro ny zon'ny mpanjifa izany izy ireo moa zany dia fananambara tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanogazety zay nataon'izy ireo roa herinandro lasa zay ny amin'ny hoe isetsika aloha amin'ny 15 volana Desambra ho fanairana ho fampahafantarana ny tsy fahazakana intsony amin'izao vidim-piainana izao satria tena miopapana le vidim-piainana ary tokony misy fandraisana andraikitra avy any amin'ny mpitondra fanjakana satria be da be ny taraina an'ireo vahoaka be da be ny taraina an'ireo mpisehatra anatin'izany fanjifana izany na ianko io ny mpivarotra na io ny mpanjifa mazava ho azy zay vahoaka ny akamarony sy ireo sehatra sarehetrarehetra sy ireo karazana voakasika ao anatin'ny tiraraha fanjifana ity ka eo ny vidim-piainana eo ny resaka rano eo ny resaka jiro eo ny resaka alatra tany zany rehetrarehetra izany dia hita fa tena anisany miteraka tena fahasorenana sy miteraka fahampotehana ary mitarika fahantrana ho an'ny vahoaka malagasy akoatran'ny hoe tsy fanananasa sy fikatona ny orinasa ho an'ny zava-misy eto Madagasikara
de am zoma fa 10 volana Desambra zany no hisiny zay hetsika izay ny fampahafantarana ny nataon'izy ireo fa miampy ihany koa ny fangatahana lalina satria raha ny valandresaka nataon'ireto mpiaro ny zompanjify reto de hoe ko satria tsy misy ny kianjan'ny demokrasia raha ny tokony izy manko de eny Ambojatovo ny kianjan'ny demokrasia ahafana maneho hevitra dia nangataka ny hetsy analakely izy ireo mba ahafahana izy ireo maneho hevitra ao anatin'izany adevitra nresahana zany tsarotsika tsara fa teo amin'io kianja ny 13 mai teo analakely io ny filo Andry Rajoelina fony izy nitarika ny tolona tamin'ny 2022 no nyteny hoe tsy zaka ny vidim-piainana ary ahidina any amin'ny 1000 ariary any klaonvary ary 540 any ny tokotoko no litatry menaka de anaovantsika fampatsahivina zany amin'izao fotoana zao fa efa 300 ny klaonvary ary ray alina mahery ny litatry ny menaka de misy an'izay endrika hoe fivirenana amin'ny adevitra zay nitranga no ao anatin' zany rehetrarehetra zany ary mba ahafahamivaoaka ihany ko manaitra sy mampitodika amin'ny fitondram-panjakana hoe misy adidy zay tokony raisin'izy ireo zany ka zay natonga nyreto mpiaro ny zon'ny mpanjifa ireto hiantso ny olom-pirenena rehetra ho avy eny Analakely zany am'izay fa 10 volana Desambra izay. Akoatran'izay tamin'ny sabotsy teo dia nanao etsika tolo-tanana ho fanampiana ny avana reo mpiray tandrazana praira any Farafangana no namaizan'ny tanàna Mahafasa voalohany sy Mahafasa faharoa Fokotany izy io ao anatin'ny commune Ambonivohitry Farafangana district Farafangana mazava ho azy ka misy any amin'ny 4,000 ka hatramin'ny 5,000 any ro tsy manan-kelovana ary trano Amanarivo no nomay tamin'ity aitrano lehibe tany Mahafasa ity ka nanaovan'ny RMDM antso ho tolo-tanana ho an'ireo rehetra tsara sitrapo zany de teo amin'ny kianja finoana Magroberika no nanan-tanterahana izany ary tonga maro ny vahoaka ny mpikiatroka ny malagasy izay mahatsiaro an'izay adidy amanandraikitra zay ary de nitondra izay voatsarambony tanana akoatrany misy nametraka lela vola de teo reo nanatitra lamba nanatitra vilany koveta nanatitra vary marobe reo azo lazaina fa fitaovana voangona teny amin'ny kianja finoana Magroberika zany ka nisaorany tompona andraikitra teo anivon'ny RMDM izay fifanomeza tanana fandraisana andraikitra zay nataon'ny olom-pirenena zay mbola mitombo zany ka eny amin'ny QGN amin'ny RMDM eny Belera ho an'izay mbola afaka manatitra izany efa misy kosa ny fandaminana ny am'izay mety ho endriky ny fandaram-potoana na ahafahana manatitra ireo zavatra nangonina ireo ho an'ny mpiray tandrazana any Farafangana zay niaran'izay fahamaizana tanàna izay fa nanararoatra ny resaka politika ny RMDM dia ho alefantsika eo rehefa avy eo ny fomba fijery ny RMDM zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny mbola nahoraka ihany koa tamin'ny sabotsy teo ry Arabe Mananjara ao anatin'ny 27 orantsika de niady tany fanandrinana ny vahoaka tamin'ny orinasa Filatex zay mangorona sy manao zay azonan'izay tany izay 100 hektara izany ao Toamasina faharoa no misy izany toerana izany ary vao mangeran-dratsy tamin'ny dimora de tonga tena toerana ny vaty tany zay nitondra ny didy avy eo anivon'ny fitsarana hanokatra ny toerana zay nidina sy ny fefeny zany orinasa Filatex izany taorinan'izay nefa dia nisy nanaly zany ary dia nametraka sakana indray ary dia nisy mpitandro filaminana zay niambona indray ty tanàna ty ary karazany hoe tsy nampanan-kely indray an'ilay hetsika zay efa nataon'ny vaty tany zany zay natrehon'ireo tompon'andraikitra zay avy anivon'ny filaminana ny polisy izany sy ireo vahoaka dia ny fanao fasafasy teo moa zany na ny fanatrika ny mpitandro filaminana zay niaro an'le toerana zay hoe mbola nanidy namerina nanidy amin'izany toerana zany sy ny vahoaka zay nangataka ny anokafana an'io satria manana ny fahamarinana izy ireo zay satria samin'ny taona 13 1923 nefa nisehatra tamin'izany toerana izany ary nanajary ary manana trano sy fasana ao amin'izany toerana izany dia nangataka ny zona izy ireo ny amin'ny hoe azakitiana ny taninay fa
izahay no nanajary zahay no nametrahan'ny razambe zao lova izao ary ny ara-taratasy rehetra de efa mandeha ary mbola mandeha eny anivon'ny fitsarana ny ady kanefa de efa nofefena nofaritana ary nanisy ary ny didina voaka zay manao an'izay hoe famahana ny lalana izay mba hahafahan'ny fokon'olona mivezivezy dia misy any etsy-andany zay fioara-pefy nataona orinasa izay horesantsika eo zany rehefa aveo ny vaovao androany aloha zany rina dia andrasantsika ihany koa ny fitsarana lehibe ery anosy ery mahakasika indrindra ny raharaha Apollo 21 satria fatatsika moa iny raharaha iny dia voatondro zany fa fikasana amony tompona andraiky mpanjakana ambony eto amin'ny firenena de maromaro reo mpitandro filaminana reo civil zay voaray tao anatin'izany nisy moa no napetraka tany amina fonja zay nizara tahaka ny Meritsy Atosika tahaka ny eny manjakandrina dia tsy efa Tanimora de nisy naverina ihany koa sasany atany mifonjana Tanimora raha ny vaovao zay resy fatatsika izany hiatrika zay raha-pitsarana ho an'ity androany ity reo voaroaroa tao anatin'io Apollo 21 io dia ny mpisolo vava moa zany nga maître Willy Razafinjatovo na olalahy de nangataka hatrany hoe alefa sy mivatana amin'ny alalan'ny fahitalavim-pirenena sy ny onjam-pirenena izany fitsarana izany namaly anefa zany ny teo anivon'ny fampanoavana fa tsy mety zany ary tsy hanao an'izany izy ireo dia raikitra ihany zany ity raha-pitsarana ity fa ho hitantsika eo zany hoe anakory anahoana ary inona ny mety ho votoatiny zany adevitra izany fa ny civil sy ny miaramila na ampirinasa na reo fa nisotro ronono dia voasaringitra amin'ity raharaha ity avokoa amaraparanantsika azy rina rehefa leo miakatra ny kapoka tsy zaka ihany koa ny zava-misy mangidy ny fiainana miantra manaina de nietsika mpon'ny taosy ery taosinio ery araka ny fomba fitenena anazy de nanao fihetsiketsehana izy ireo tamin'ny sabotsy ary dia nandoro pneu mitondra pancarte kely ny amin'ny tsy manaiky ary tsy ilefitra itsony am'izay hoe tsy fahazona rano tsy fisina rano izay satria teny efa trole izy de tahaka ny teny atsaronenana nanaparitaka bidon zany tahaka ny teny Ambatomaro tahaka ny teny Akatso dia nietsika ihany koa zany ny mpon'ny cité mpon'ny taosy azafady tamin'ny sabotsy teo ary dia manaitra tsy mitodika amin'izay mety ho tompona andraikitra mamany ty olany rano ty mbola fantsifana daholo zany tompoko lasy tompoko vavy akoatrin'ny olany tany akoatrin'ny olana ny tsy fanananasa tsy fahazakana itsony ny vidim-piainana dia miseho amin'ny endriny samihafa zany zay tena hoe vesatra ara-tsosialy mahazo ny vaoaka malagasy izany zay amin'ny akapobeany ny vaovao nisongadina rina ny iraisam-pirenena moa zany dia mafana amin'izay ny adevitra ny frantsany satria misokatra ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho amin'ny taona 2024 volana aprily ny anatanterahana azy ary dia samy mikofokofoka daholo na ny ekipan'Ia Macron na ny ekipan'ny Jean-Luc Mélenchon na ry Éric Zemmour zay tena nanao mihitsy omaly ary tsitsitsy fitenenana de resaresantsika kely eo zay satria mila fatatsika ny géopolitika ny am'izay fanombohany zava-misy ny tany Gambia de vita ny fifidianana zay nanaovana fa fifidianana filoham-pirenena moa zany tany Afrika Atsimo tany Afrika tany zany zay angamba rina aloha no entsika ny hoe hitanisana ny zava-misy no lalovana 420 mety 270 ora satria nikitika kely somatsika teo fa androany moa de mitodika ny alatsinainy isika dia afana ndray ny vaovao sy ny adevitra eto amin'ity fandaratsika ity ya maro zany tenin'ny faniry zany isika moa zany zao dia mahatsapa mihitsy hoe miazakazaka ity fotoana ity de gaga ny olona hoe 9 Desambra sahady 9 Desambra 2024 sahady tena mandeha be mihitsy le fotoana mandeha nefa le fiainan'le malagasy dia tsy hoe mijanona ny atao hoe mijanona mantsy de hoe tsy metsika eo zany fa tena tsapa hoe miemitra amin'ny lafiny maro mihitsy io raha tsy resakitsika fa tsy tia resaka hoe fiainana isan'andro ity miena hatrany zany lay atao hoe fiarina isa-tokantrano ary azo porofony zany fa tsy misy hoe zavatra foriporonina fanampy ny tenen'ny faniry teo tamin'ny hoe vaovao tao anatiny 720 ora 270 ora dia raha ohatra zao tamina faritra sasany teto Antananarivo dia
ambany be ny herin'le jiro io moa zany misy teny teknika fa zay no azahoantsika azy a mazara dia hoe 220 volta fa ore olona tonga hatrany amin'ny 168 volta ilay courant zany ary rehefa mampiasa zavatra ianao zany a dia mieritreritra hoe simba angamby ty fitaovany ity fa ohatran'ny mamoaka feo le izy mane ay le courant zany a no ambany be dia mijerena ny tsapaina amin'ireny appareil fijerena ny courant reny moa zany a dia jerena jerefo ty fa any amin'ny 168 volt na ny inton'le fitaovana le stabilisateur sa inona ny anarany reny a tsy matosika ntsony satria ambany loatra le izy dia tsy tonga hatrany amin'ny 220 volt le izy fa tena latsaka ty ambany ety zany zao ao anatin'ny resaka fantsifana daholo zany zavatra zany ary tsy misy hoe foronina dika zay zany a tena reraka lay orinasa jirama amin'izao fotoana zao ninninona tenenitsika dia reraka ny mpanjifa dia le zavatra iainany no fatany ny resaka fitantanana any dia an'ny tompona andraikitra izay misahana an'izany fa ho an'ny mpanjifa kosa dia ilay iainany isan'andro zany no hitany tsy misy ny rano ny atao hoe qualité de service eo amin'ny resaka jiro tsy araka ny tokony izy dia raha hitsikera ve dia lazaina hoe manao tsikera-pitolo raha ohatra ve hiteniny zavatra tsy mety dia lazaina fa hoe tena jamba mihitsy an'ireo hoe mpanohatra sy ny sisa fa miteniteny foana tsy mba mahita ny zavatra hoe ezaka ataon'ny mpitondra ny zavatra hita aloha zao dia tsy ampy ny rano na mandefa tsy araka ny tokony ho izy ny qualité ny atao hoe zavatra omena ny vahoaka dia tsy arak'izay antenaina ary ny fahantrana dia mikiky hatrany ohatran'ny toe-pahasalamany lay mpihira malaza izany tsy mahalala ny Céline Dion zao fa marary izy ary tsy afaka mitsangana intsony eo am-pandriana fa tena hoe marary fa ny olona teneny no fata-bahoaka fa ny tsika eto Madagasikara konkononina ny ananiny hoe sode kanefa izay le mangarahara zay raha ohatra ianao zany manao mangarahara tsy tokony isy hoe mampiayanao na mahamenatra na ohatran'izany indrindrindrindra anao hoe olon'ny fiarahamonina homme public moa no filaza azy ny any ivelany any tsisy problema mihitsy fa ny tsika eto dia manahirana ny miresaka ny toejavatra tahaka ny zay zany noho nylay mbola hoe marefo ny demokrasia eto Madagasikara. Eny ary efa eto kaikaiky i Roberto Miadamana mpikatroka RMDM any Morondava izy ary atsona ihany koa hoe pro Ravalimana na tsy tonga ho azy zany hoe fomba fiantso zany fa misy antony eo. Miarabanao aloha Roberto ary. Voalohany aloha miaraba antsika rehetrarehetra mpanaraka ny Miara Manonja eto Madagasikara indrindra ny any ampitan-dranomasina manaraka amin'ny alalan'ny tambajotra. Miaraba manokana ihany koa ny vahoakan'ny Menabe zay manaraka amin'ny alalan'ny tambajotra sy ny ao Morondava manaraka amin'ny alalan'ny radio MBS kopakopa-tanana ho anay amin'ny commune ambanivohitry ny Bemanonga zay toerana misy ary dia miaraba nireo namana zay tarindry Noely sy Marolahy amin'izao manao groupe d'écoute tena mampiasa bafla mihitsy amin'izao raha tenenantsika zao ao amin'ny kianja atao hoe kianja ny 13 mai kianja ny finoana ihany koa io mitaky ny demokrasia sy ilay fahafahana. Eny ary Roberto Miadamana somary iverenako kely aloha ny mombamombanao amin'ny ankapobeny ahafahantsika zany tena hoe miditra ao anatin'ny resaka sy azahoan'ny olona mahazo tsara zany ny resaka ataontsika satria zava-dehibe zay hoe fantatra mialoha zany hoe mombamomba n'ilay vahiny. Ianao tany amin'ny 3 tany dia tany amin'ny président professeur Zafy Albert nahitananao ary ianao tamin'izany mbola tanora mihitsy ary mpanetana tao amin'ny président professeur Zafy Albert. Taty amin'ny taona 9 ianao dia niasa tao amin'ny radio télévision Melaka tao Mainty Rano zany hoe tao amin'ny radio télévision Mpanjakana. Dia taty amin'ny 9 ianao dia nifindra lasy tany Morondava zany ary mbola niasa tamin'ny radio koa ianao radio Maneva zay ny anaran'le radio ary akoatr'izay ianao zany dia teo anivon'ny Tatsaha nanana andraikitra ianao zany teo amin'nivon'ny Tatsaha tao Morondava io ary tao aoriana kely an'izay ianao dia nilatsaka député indroa fa tsy lany le anankiray moa na be resaka
hoe teny ianao hoe lany fa noresena sy sisa mety mbola zavainao zay dia aveo moa zany ianao exameran'ny be manonga le any am'le misy ianareo am'izao fotoan'izao ankehitriny ianao zany mpitolona mafana fo amin'ny RMDM ary tsy vitan'izay fa resy lahatra amin'ny foto-kevitra ijoroan'ny président Marc Ravalomanana hatrany amin'ny 3 ka hatraty amin'ny 2 dia tao amin'ny sehatra ny politika hatrany ianao ary milazany aminy hoe mahitsy fitenenana ary tsy mipetrapetra-potsiny manoloana ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena zay mombamombanao amin'ny akapobeny eto ary zao tsika raha izay le fandehany mbola mijoro amin'ny foto-kevitra ao ve ianao amin'izao fotoan'izao Roberto Miadamana mbola mahita ve ianao hoe tena tsy araka ny tokony izy ny fiainam-pirenena na dia miteny aza ny sasany hoe ny mpanohatra dia manao fanoherana botolo jamba amin'ny masony tsy mahita ny ezaka ataony fanjakana masotra n'inona no ijereny Roberto Miadamana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoan'izao ia saotra Rina Rabea amiko aloha mitanondroka aho satria nahoana tanondroka aho satria ao anatin'ny taonjato faha 120 zao mbola misy ny malagasy mitrongy zordira raha ny solomaso ijerevako an'izao fiaim-pirenena malagasy zao dia ny masoko roa zaho tsy jamba zaho mahita ny zavatra iena ny zanaka malagasy ny zavatra hita amin'izao fotoana zao sy iainana amin'izao fotoana zao Rina dia mampalahelo dia hoe indraindray aza miteny mihitsy hoe aleoko maty toy zay eto raha mahita ny zavatra iainana sy itondrany mpitondra amin'izao fotoana zao ty Madagasikara ty 80 taona lasa raha manaraka tantara tsika na aleo tena ara-tsakafo ny malagasy tany aloha ta io moako ny tena politikako voalohany ary anohanako foto-kevitra ny mpanao politika sy ny mpitondra zay nohanako teto nanohanako ny professeur Zafelbert dia izay fahalalahana zay aloha nanohanako ny président Marc Ravalomanana dia tegna mamboly vary koa no mahazo loka na risky ny président Ravalomanana zany tatsaha nomeny falampiana sy ohatrohatrany PSDR reny fa ny solomaso ijerevako an'izao raharaham-pirenena zao dia solomaso madio fa ny zavatra jereko mainty ny zavatra jereko maloto ny fitantanana maloto ny zavatra iainany vahoaka malagasy ary ampalotoina ezana ampahatrany ane malagasy fa tsy mahantry ohatra fotsiny raisiko fotsiny hoe ao Morondava aloha ny resako voalohany eto inona ny tena mitranga ao ary ny tena nalaza faraparanteo dia hoe ny sekoly ny idina tamin'ny resaka corona sy ohatrany iny fotsiny tateorindrina fa ahoana ny tena fiampiananareo ary igny moa resaky fahasalamana igny fa zaho aloha resaky hoe Morondava na renivohitsy ny Menabe dia tsy manana orinasa na dia iray afa-tsy dabara ny orinasanay asa vao zany le dabara tohadrano manondraka tanimbary any amin'ny 20 hectara izay tsy nisy fanarenana afa-tsy tamin'ny andro ny professeur Zafelbert ka io le nanaovana resabe hoe resahana io dia ankehitriny tamin'ny andro ny fitondran'ny président Hera Jonathan Mampianina teo efa nisy étude po hoe mila amboarina io tamin'ny 2015 zany hoe vola 2.5 miliara ny tokony ahavita ny lailakan-drano 2.5 kilometra tsy vita zay rehefa tonga ny fampelezan-kevitra natao fangala vato Morondava natao fangala vato Menabe natao fangala vato Mahabo fa hoe hamboary manara-penitra dabara hamboary manara-penitra Bedimaky izay anisan'ny tohadrano manondraka ny lakan-drano mbola ino ny zavatra misy amin'ny fotoana zao ny teny mihitsy Andriamatao filoha Andry Rajoelina ben'ny tanàna ao tamin'izany ary ny fandray tanana zahay 20 oktobra Andriamatao filoha 7 tao kimontsika ny fandray tanana nanambaranao efa mialany ny engin hanamboarana ny dabara izaho mihitsy teneniny tamin'izany fandray tanana zahay tamin'izany jusqu'ty ny androany 20 efa mialany n'inona ny engin hono zany hoe zany ny fitaovana hanamboarana anazy dabara io dabara dia ohatra ny mitovitovy amin'le sambo 20 ihany mbola tsy tonga hatram'izao tsy tonga hatram'izao simba dabara tsisy pijery dabara hoe dabara manara-penitra kay dabara maty no hita amin'izao Bedimaky maty zao za misaotra an'Andriamanitra raha tsy nisy ny évêque ray aman-dreny raha lambo nena Fabien évêque ny Morondava
tsy fatako hoe taiza nisy ny mponina sy ny vahoaka madinika ao amin'ny faritra io satria izy amin'ny tena izy mba isan'ny mba magnampy zay zany resaky ny politika ny fanjakana misy amin'izao fotoana zao milaza fa hoe jamba ny mpanohitra jamba ny tsipomba n'izao fitondrana zao tsy fatako na iza ny jamba nareo no minena jamba de lazainy fa jamba le vahoaka ty mitaraina na ny olo ny fidy andreo nefa tsy agny amindreo agny mahatsapa fa hoe tsy izy zao voafitaky tamin'ny alalan'ilay t-shirt sy le vola demérive tamin'ny fifidiana tsy fangalaram-bato nataony ty fitondrana ty ka eto zany hoe raisitsika hoe ao amorondava tsisy zavatra takiny vahoaka voalohany eny ambany-ravinaka tegny na agny morondava na eran'ny Madagasikara na eto Antananarivo afatsy ny ty politika ny kibotry ty kibotry ihany mila voky ny vahoaka malagasy nona zany morondava raha itsina tena noana zavatra tsy nisy tao morondava tsisy rano tsisy sakafo zao regny zavatra misy rina fatatrao angamba ny ravim-bomanga ravim-bele hoy zahay agnamena be agny ravim-bomanga ne misy mihina mahandro ravim-bomanga ne asisira de zay de misakafo de zay matory mokonazy andrahoina manga andrahoina de miteny zao fanjakana zao fa hoe mety io mandroso Madagasikara mihinana niema tsy mihinana niema zahay agny fa mihina ravim-bele sy mokonazy sy manga de mieritreritry zao fanjakana zao fa hoe mety ny ataony raisitsika fotsiny tamin'ny tetezamita no simbainy stade ny morondava io stade tamin'ny andro ny tsiranana zany tamin'ny andro ny PSD no simbainy fitondrana tetezamita ny stade fa atao manara-penitra mandraky ty ny androany tompoko mbola io ny stade tena ny simbaina mihitsy de namboarina de tsy vita de izy indray mitenenina ny RMDM sy ny mpanohitra ve sa ny team ve fa tsy fahavitana zany aby zavatra mampalaelo anay morondava de ahoana ny tanora am'zany resaka tanora ty tsisy toerana naovana fanatanjahantena mba nisy kianja ahafahana amin'ny lalao baolina teo amin'ny 16 tsy mahavaokely de ny potehina ndray fa atao hoe 16 manara-penitra ao de naorona tamin'ny 7 sy 2 io 16 manara-penitra eo mandraky ty tsika ny androany tompo de zara raha ray metatra ny havo ny rindrina tsisy asa hatram'izao ka zao zany hatreto mampanaraky ny raha-pirenena ao amin'ny faritry morondava za tsy mahita hoe ino zava-bita ao morondava ao fa ny zavatra vita ny fanjakana ty ao morondava ao dia nampahantra tanteraka anay napidikizo an'ty vahoaka malagasy fa indrindra ny ao faritry morondava zany zavatra misy rina ao morondava ao raha miteny an'izany ve ao de hoe lazaina fa hoe tsy tian'ny président Rajoelina tsy tian'izao fitondrana zao jamba sao de mba ireo no jamba hoe manao fanoerana botolo ny mpanohatra ka sao de miteny manoana fanjakana botolo koa ry zareo satria ny problème zao fanjakana zao ne rehefa voky izy sy le manodidina azy sy ny namany va de manjanany de lazainy fa mandroso ny firenena nefa ny vahoaka ry ambany ravinakatary tsy homa izao fanjakana zao tsy mahay miconjuguer verbe inona ny verbe tiako teneniny izy rehefa miconjuguer de hoe je mange zaho ihany no mihinana fa tsy fatany hoe nous mangeons sika rehetra no mihinana sika vahoaka malagasy isika vahoaka ny mena be miara-mba mihina fanjakana koa ino zavatra tiana hohanina io mba miara voky sakafo 3 isan'andro afaka mampianajanaka afaka mamonjy hôpitaly fa ny zava-misy eto neka fanjakana kaboraraky ny eto mialatsiny aho aiza zao ny afera volamena mba fantatry ny agny amin'ny ravinakatagnany regny 7 kilo iregny zay natao hoe je mange regny izy menakavy eo ihany je mange fa tsy nous mangeons hoentina ny afera volamena agny andafy agny tiany vahoaka malagasy eto mahantra fadiranovana zay tsy fantatra hoe aiza raha-pitsaranany raha volamena satria fa lasa miditra amin'ny raha-pirenena ry aho fa nefa alohan'ny idiratsika migna ty misy zavatra kely amin'ny sasany nefa lehibe aminay morondava mitanondroka aho ary malahelo ny fianakaviana Skina Roberto misy ranabavy zavatra tagna amin'ny raika tamin'ny 9 novambra raika amin'ny 20 sy 2 tagny Maurice fianakaviana avy agny morondava fa mipetraka tany Maurice izy miasa de tratry ny arety tapoka de maty tsy resaky corona sady tsy variant tamin'ny 9 novambra raika amin'ny 20 sy 2 teo ny maty i Samra Sikina de nangataky tamin'ny ambassade Masovo malagasy tamin'ny Camille Vital ny fianakaviana avy any morondava sy ny tany mba hitondrasana ny razana mody aty tsy nahazo nanaiky ny tany nanaiky ny Masovo malagasy ny ambassade tany Maurice ny Masovotsika any Maurice marary nozy raha ohatra ka alefa agny morondava ity razana ity fa ny mampalahelo ilay fanjakana malagasy eto mihitsy no tsy nanaiky ny iverenan'io razana io
aty mafy amintsika malagasy zany. Inona le atao hoe argument na hoe inona ny antony nilazana tamin'le fianakaviana hoe tsy afaka miditra aty le eo mihitsy ny mahagaga. Tsy nilazaina taminareo mivantana mihitsy. Nefa Masivo tany Maorisy manaiky tarian'ny ambassadeur Camille Vital teny alefaso. Alefaso fa ny aty rehefa natao ny intervention taty dia tsy nanaiky. Ka rariny kosa ne raha tsy manaiky izy amiko. Satria na ny ministre raharambaintsika nika tsy malagasy. Ny anarany fanampy ny anarany fotsiny Rajoelina fa ny Patrick Rajoelina zany tsy mahay miteny gasy ohatranazy ao. Ka ino moa raha henenao malagasy nefa be dia be ny zavatra olona mivoaka miditra. Tianareo tenena avy hoe mety hoe misy ambadika politika sa hoe inona no fatako tsara fa ireto reto dia olo pro Ravalomanana. Le fianakaviana. Le fianakaviana misy maty reto ka sao dia mba resaka politika aza mba miady ampaty. Kevitra anao pedina. Fa tsy mba atao amin'ny saina ny fanaovana politika. Dinihina tsara hoe irina ve ataontsika hoe team dia zao ataontsika hoe zao ataontsika hoe IND2 dia raha misy zavatra manohina anao ve dia tsy hanampy anao aho. Izy nanty fanjakana ty zany rehefa hoe rehefa zay atratrariny anao zany dia efa kapohiny amin'igny anao. Mampalahelo ihany mba jerenareo fanjakana ihany zavatra izao am'izao fotoana zao te hody ny fianakaviana tany fianakaviana amin'io manamanjo tsy afaka mody nefa mbola misy olo miditra sy mivoaka boka Madagasikara mandeha agny ivelany sahalan'ny fampidirandreo ny volamena sy ny harenakibony tany mivoaka an'ity Madagasikara ty io e. Zay aloha zava-misy ao ny volona le makany Maorisy aloha zany zao tamin'le corona fanamaina io zany dia hoe tapaka aloha zany zao ny atao hoe ny famezivezena amin'ny fiaramanidina makany Maorisy sokafan'izy teo tamin'ny Oktobra. Dia zao zany hoe mikatona indray fa ny makany Eropa zany mbola mandeha. Toizantsika ihany ny resaka amin'ny Roberto Miadamana atao anatin'izao fandarana Miara Manonja izao zany resaka moron-dava no anoteneninao teo resaka université fampianarana ambony ohatrany tsy dia milamina ny ao aminareo any. Ny université moa zany efa miresaka an'izay ianao dia tamin'ny andro nahaben'ny tanànanakà mihitsy zany nga filoha nijery toerana hanaovana androenana université régionale. Dia nitehaka sady nitehaka moa ny vahoaka tamin'izany fa azo université satria tsy ho sahiratsony ny fianakaviana ny fampianatra lavitra. Aiza moa ny tanora zany amin'ny hoe rehefa hiditra université dia aiza mandeha aloha arakaraky ny safidiny eto faritany enina zany. Misy mandeha Toliara. Misy mandeha Toliara, Tananarivo, Majunga, Diego ohatrohatran'izay. Fa aminareo mbola tsisy aloha raha ny zava-misy eto. Dia ny zava-misy amin'izay gaga le trano itoeran'ny mpianatra efa akaiky ho vita ao Moronda ao Bemanonga. Fa na ny université nafotra ray tsy miorina dia trano atao ino io? Dia trano atao inona io? Nefa fampanantenana daholo hoe ny raha ny fampanantenana ataon'ny fanjakana teny nosoratana tamin'ny boky na nosoratana tamin'ny taratasy tsy haiko fa hoe 2,000 conteneur tsisy tanteraka na dia ray. Raha ny oeraoera aloha dia championnat fanjakana ty fanjakana pi oeraoera ary zavatra teneniny tsisy tanteraka nefa zay teneliko dia averinako aminao andriamatoa filohan'ny republika raha manaraka an'izao teniko zao anao ary mino fa eo ireo sulelakisma ireo mpanaradianao miala tsiny président tsy ny vatanao no halako fa ny fitondranao ny Madagasikara ty aletikinao ianao mihitsy ny teny fa hoe zay tanterahany teneniko dia ho tanterahako ianao ihany ny teny tao amin'ny lapan'ny kolotsaina tao Mahamasina fa hoe mbola misy fanjakana ve ny eto ampy ve ny sakafo anao averina aminao amikehitriny monsieur le président averinako aminao ampy ve ny sakafo misakafo ve ny vahoaka anahoana ny jiro eto manahoana ny rano maloto misotro ny vahoaka amin'izao fotoana zao ahoana ny fahantrana miba 7 isan-jato ianao ny teny andriamatoa président menanao ihany ny voninahitra na dia lany tamin'ny fomba hafahafa anao fa hoe ho sangany aty Afrika tena marina zavatra tsy vitan'ny mpitondra tao anatin'ny 80 taona vitanao amin'izao fotoana zao satria ho sangana amin'ny fahantrana eto ambony tany sangany fahantrana aty Afrika isika amin'izao fotoana zao. Fa manamarina zany ny filarana manamarina zany tsika izao farany ny raisam-pirenena ka misy sangany koa ny filarana na farany aloha dia sangany agny farany sangany farany zany fa tsy ohatra ny sangany akola ery andohany ery dia mba hitan'olo hoe mba mela fa sangany zao toetrika amin'ny kitra eran-tany Lionel Messi raha football dia ny farany indray zany tsy haiko hoe na Baria tsy fa ino koa atoato satria zavatra zay misy andreo moa tsy farany avao ka isika Madagasikara eto ho atsika rehetra mpanaraka ny fandarana Miara Manonja aty zay anisan'ny fa mahenika ny izao tontolo zao fa indrisy ny zavatra mampalahelo misy ministra anankiray zay tsy ho teneniko ny fa fatatsika ny lokaloka tamin'ny fitondran'ny président Rajoelina hoe raha zahay ny teo dia zao raha zahay ny teo dia zao tokony isy ny fahalalahana
misy amin'ny fahalalana ka eto mety miteny ianao hoe ka ino anao afaka miteny io miteny eto fa nahoana ny MBS sy ny Real TV sy ny BBC tsy ampidirinao amin'ny Canal Plus dikan'izany matahotra an'ilay mpanohitsy botolo ho izy raha tsy botolo dia voa eo ery avelao alalaka ny fanehoan-kevitra fa ity fanjakana ity ihany ny teniny ihany eny amatorany vahoaka ny Andriamatoa Joel amizao sy ny mpiarady aminy ny teniny ihany ety fahantrany ty gasy ohatra fotsiny hoe avy agny faritany Toliara fa ireo namatsika tavaratry ireo amin'ny resaky lavanily zao ny lavanily aizana anaovany anareo mba mieritsereta ianareo anafaritany Antsiranana kaikaiky ataony mieritsereta anareo ohatran'izay koa ny amfaritra Tsimotsinanina mijorofo mandinia tena lalina matoy zahay mijoro dia manitsy an'izao fitorana raha tsy nisy an'ity RMDM tiany zay tariny président Marc Ravalomanina sy ny RMDM sapany RMDM rehetra Ranosy tsy fantatra hoe taizany faragna ty Madagasikara ty raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao ka ireo miteny hoe jamba na manotra botolo fa maromaro andro tonga avako Tanarivo maingatry aho mahamalagasy ahy tena maingatry aho hoe hay renivohim-paritany ve ty tena mahamainatra ety zordira eraky ny tanàna rehefa kely sy de hiditra tanaty bureau ny zordira de aiza nga vazaha be am'izao tsara ne mitsikera olo tamin'ny nanaovanareo ny lalao Ravalomanina teo indrindra nitenenana tamin'ny fitondrana teo fa ny zava-misy am'izao fotoana zao de tsy misy tsy minainaina eny aza pahianareo na de anareo megnatsy anareo fa drakengatsy fa tsy afaky miteny firy misy namana anankiray zay nanoana fatratra ny fitondrana io de izy natao de raha ny fantatro konomay ozy trano navokako netako azony rina dikan'izay rehefa ho fantatro nono ratsy teo tsy nifidy an'io aho ka maiza mifidy manaraka maiza mifidy manaraka fa raha izao zavatra ienan'ny malagasy zao dia mampinainaina zao araky ny tenin'ny Tahiry teo mahafinaritra ny fanehoan-kevitra politika amin'ny Frantsa any sika samy manaraka Canal Plus malalaka ny fanehoan-kevitra tsisy sakatsakana efa manomboka zao ny pré-campagne tsisy sakatsakana tsisy emo raiky tsisy emo naty fa miantso atsika vahoaka ny Tananarivo aho isika rehetrarehetra mahatsiaro fa malagasy mihinam-bary mahatsapa fa miakatra mandeha 2 kilomètre isan-tsegondra ny vidim-piainana am'izao fotoana zao ohatrina frais Morondava aloha zany frais Morondava zao dimerivo sy efatsy alina 10,000 sy efatsy alina ale zay de raha miverina te ohatra raha etsy miaraka amin'ny sakafo raha etsy mihoatra zany miaraka amin'ny sakafo mba eritsereto ny firimrimony vidim-piainana am'izao fotoana zao rina 2 kilomètre par seconde ny afanganam-pandehany zany io zany io le TGV io le TGV io TGV pahatrana zany io e haingana tena haingana haingam-pandeha le fahantrana tsy voatana mihitsy tsy voafeny fanjakana fa le mioeraoera aloha de tena fatana heveriny fa io ny solution raha fa mahita olo maro mitehaka anazy mirombo anazy manao merci président merci aminao mosary zaho tsy manao merci lafa mosary aho na babako na neniko niteraka anaka rafa tsy nagnome hany anaka tsy voky aho tsy hanao merci anazy aho salan'izay koa zanako tsy tokony hanao merci anaka raha fa tsy omeko sakafo fa izay le mahagaga anaka hoe saiko na ianareo reo zany manohana botolo na zahay ny mitsikera botolo tsy hatako samby mitsara tena fa ity Madagasikara ty ia raha manana fa raha amiko dia tsy izy zao zavatra iainan'ny malagasy tsy sahazany vahoaka malagasy tsony zao tsy sahazany vahoaka malagasy tsony zao fahantrana mandrivorivo zao tsy zavatra vitany tsy sao de resitsika fotsiny hoe mamboatsy trano tana masoandro ary building ary anga mahavaovahany problème gasy io gasy ohatrany ahoana moa ny ahazo an'io sa omenany filatex andray eto mako république filatex zany no eto fa tsy république Madagasikara tsony rehefa tsoraliny mandidy tsy manapaka eto ohatrany mahazo any fianakavianao Tamatavy Antananarivo eto raha tanandrano mampalahelo ka tsy fantako hoe izy ny mpivarotra tandrazana eto zao zavatra ohatran'izany rina de nisan'ny mampalahelo ary tsy maintsy itenenantsika hagnitsetsika andreo namatsika heverina ary tena heverina fa diso lalana raha mbola manoana an'izao fanjakana zao efa tsy ijony eto de miantso izay mbola mahatsapa fa manana raha malagasy mahatsiaro fa mirimorimo mifatratra ny vidangany vidim-piainana ny amindrony 10 Desambra etsika ny mpiarony zon'ny mpanjifa tsy ny valagny ny arovan'io na ny fingany fa ny vilaninao sy ny finganao sy ny kibonao nantsika rehetrarehetra zany no arovan'ny mpiarony zon'ny mpanjifa ka tokony samby hoagny tsika
aleo aloha manakatoka toeram-piasana, aleo tonga de hoagny aby ampiseho hoe ty zahay mahantra, ty zahay mosary, efa tsy zaka ntsony zao ka tokony ipoaka ny sarymbolaminy. Ka zao de miantso ary mampahafantatra miantso anareo mpitandro filaminana, manana fianakaviana mahantra sy ory sy fadiranovana ianareo io, arovo ny fananam-bahoaka fa tsy le tolom-bahoaka no sakanana, zo fototra zany araky lalam-panorenana. Ohatran'izany koa nareo amin'ny préfet de police, ianao filohan'ny république, raha tena démocrate marina anao ary tena mahazaka ny démocratia, avy alao alalaka an'le olo aneo hevitra. Fa raha misy kosa ny miopefy, raisinareo mpitandro filaminana andraikitra, na zao miopefy, raisiny andraikitra momba. Fa avy alao le olo iteny de ho tsarainy tantara eo. Fa nareo moko mieritreritra hoe le 6% des imbéciles mono, hoe enina isan-jato monja. Avy alao aloha mba hiakatra eo amin'ny kianja telo ambin'ny folo may, na eo amin'ny Ambohijatovo ny telo amin'ny enina isan-jato mba jerefatsika anazy hoe hatraiza marina ianareo io. Fa zahay kosa tsy akataka ny RMDM, tsy akataka ny natao tamin'ny 2024 androdana sy andoro, tsy sahazan'ny malagasy zany. Fa ny anay de hoe mpanangana fa tsy andrava, mitady olo ty firenena ty, mitady olo vonona hiaro ny vahoaka ny fidy azy sy ny vahoaka na tsy nifidy anao aza. Fa ny zavatra misy am'zao fotoana zao de fitodrana kamakama, raisiko fotsiny raha volamena eo tohina neny fo ilay mpanamora ny fiaramanidina eo zanaky ny be manonga, mbola ao izy am'zao fotoana zao. Fa le tena tomponantoka aiza raha tena lehilahy tena mijoro marina ianao Andriamantoa filohan'ny république, ministre ny fitsarana, ataovy ny lista de envoyer reto aby le tomponantoka tamin'ny raha volamena iny de ary aponja ary izy am'zao, ary izy am'zao. Fa nahoana ny DGNSM napitroahana, fa nahoana reo pilote kely, mpanamoro kely no ahiboko aponja nefa maheno zay fa mbola nisy navoaka tsokosoko ndray tao. Ka lay cinéma ampanodikodina harem-pirenena sy fananam-pirenena arina ohatrany fa makaleo ary tena makaleo. Ka mitady fiovana ny vahoaka malagasy, efa tsy zaka ny vahoaka malagasy tsony zao vitim-piainana zao, efa tsy zaka ny vahoaka malagasy tsony zao fampahoriana azy zao. Raha mamiadana vena izy mianakavy ry de milazaina fa hoe ara-dalàna zao fitondrana zao, ara-dalàna aminareo mianakavy, ara-dalàna aminareo mianakavy. Eny ary mirosy ny fotoanantsika Roberto miadamana ho antsika zay tsy naraka hatreny ambolohany aloha de Roberto de mpikatroka RMDM izy ary morondava izy zany no tena misy azy. Resaka lalam-panorenana, resaka any amin'ny hoe fiatrehana ny hoavy misy am'voy, le resaka 3 sy 2 resaka doublon, resaka hoe système électoral. Ao ny milaza hoe io nefa misy de mandeha ny fametrahana CENI de amiroso arak'izay zany ny fiatrehana ny fifidianana. Ny atokila indray milaza, indrindra ny atao amin'ny mpanohatra amin'ny teny hoe adiovo mihitsy aloha io satria tao aorinan'ny efa nivoahan'ny didin'ny ACC nametraka ny mpitondra amin'izao fotoana zao de nisy ny teny olona ambony tao amin'ny CENI hoe nisy doublon anie io dia tonga hatramin'izao hoe alao mihitsy aloha tena diovina hatramin'ny voalohany mihitsy ty resaka fiatrehana fifidianany ty satria ampiteraka lonilony eo amin'ny samy malagasy indray io sy ny sisa fijery roa samy hafa mihitsy zay ny mpitondra ankendry miteny hoe io nefa misy de io ny lalaka izorana amin'ny fikarakara ny fifidianana. Ny ato miteny tsy mety io satria efa nisy an'izao isan'ny nisy an'izao fa tsy mety ve de mbola hirosona ihany. Ao na fijerin'ny Roberto miadamana an'izay izay tontolo mpifidianana izay ary efa misy amin'ny teny mihitsy efa ahitana crise sady amin'izao fotoana zao raha resaka fiatrehana fifidianana. Valiny aotra tonga de zay no meko ny aotra 0 tsisy azoko antenaina raha mbola io raha le système am'izao CENI iza moa ireo CENI ireo nantao tamin'ny CENI eny tery efa nagnambara doublon nivoaka koa le président vice président amin'igny efa nivoaka de nanenjehana anazy vao vita ndray ny passation fitapitra ndray ny fitondran'le président tao mbola izy ihany koa namoaka hoe be dehibe ny zavatra tsy ara-dalàna tao zany hoe zany zay mivoaka afa-tsy tery irery ihany oa tery ihany no fatako fa sahy le joro tamin'ny marina ny teny ilay doublon fa ireo membre ny CENI tao reo izay niara-ny hina sy ny saosy nivarotra ny safidim-bahoaka tamin'ny fomba hafahafa efa nivoaka teo satria lasa le seza de hoe ambarako am'izay ka na hiteny ianao na ho tenenao de fa tsy misy matoky ny CENI zany ka miditra resaka CENI zao io zao CENI io zany efa vita fianianana mbola tsy voafidy fotsiny izy mbola tsy vita ny fiainanana de fa hoe
assuré rajoel 2023 mazava ny zany vakina fotsiny satria izy aby moa ireo olo reo na dia jerentsika isaky ny vondrona nanolotra an'ireo membre ancienne ireo izy ireo olo reo aza mifanabarabara fa fantatr'olo aby ireo olo reo ary olo manompo mpanompo ny rajoel reo fa tsy mpanompo ho an'ny safidim-bahoaka tsy ianao ve de ino fa hoe mitarika zao ny kandida anankiray iksa satria manko le vomiteny hoe RMDM de ravalimana no tsy ravalimana mijerenety fa firenena ataotsika hoe misy kandida anankiray mifaninana amin'ny rajoel mitarika ny kandida igny amin'ny district Morodava mitarika amin'ny enina fitopolo isanjato telopolo isanjato ny rajoel de ireto mpanompo keliny reto zay mahatoky azy fomba fahitanareo azy zay tonga de mivadika eo no eo mivadika eo no eo tonga de rajoel ndray mitarika ka zaho tsy matoky an'io seny io na andiahatra amin'ny lohatsika tsika aza manatena zavatra tsara aby io ny ACC izy aby moa reo ACC reo ACC rakozafiany Alexis ary niteny nga Eric Rakotarso tamin'ny fotoana any fa hoe rehefa nivoaka izy de hoe be de be ny zavatra teneny zao tsy ara-dalàna hatra mifanokana mpanjakana tamin'ny 2024 ane anagnana oronapeo zany tamin'ny zavatra nataondry ratsirahony rasiny tariny tao zavatra hafa ny natao ato zavatra hafa ny navoaka nampisony aby zany zany tsy matoky an'io système io mila ravaina tanteraka mihitsy io système électoral io le magagana de ty fa nagnino ary ny tsika zay ataotsika zay natany frantsay fa i frantsa zay manona atsika ara-pifidiana rey agny frantsa sisy seny firenena africaine zay andevoziny frantsay ara-politika sy ara-toe-karena asiany seny io mba ahafahany milalao sy ametrahany zay olo tiany atao ka zao tsy manaiky an'io mila ravaina ny seny ravaina ny ACC andao iresaka satria nareo ny mieritseritra fa nareo raiky ny tompony ty Madagasikara ty tompony ty Madagasikara ty hatra amin'ny mpanohitra hatra amin'ny ireo majorité silencieux ireo tsy mitendro inona no atao hoe vokatsoa am'le hoe miresaka tena hoe miresaka fa tsy hoe miresaka misy ambadika ndray fa tena hoe miresaka ny miresaka de hoe inona ny miaraka amin'ny fiarahamon'ny pirenena miaraka amin'ny mpanao politika miaraka tsisy afaka miala bala tsondray rehefa avy hoe zao ny fanarahantsika ty ato fa le problème am'zao ne de zay olo ihany no ataony eo karaha misy arany tsy te hiresaka re ka izy moa tsy tahiresaka mitondra fanjakana ambosika tsy tahiresaka fa tsy maintsy miresaka ihany tsika eto ambaratsika raha mpahafantaritsika n'izao tontolo zao sy Madagasikara fa hoe mitaraina ane ny vahoaka mpifidy sy mananjo ifidy ametraka zay olo tiany any Madagasikara no ny amboletra ataony ty fanjakana raha misy zany tsy te hiresaka de asakasany zay ny avy aty amin'ny fanoerana na ireo tsy miteny reo de mangataka hoe aleo rangaha ataony dialogue national aleo rangaha ifampanatrika fa efa tsy izy tsony eny zavatra iainantsika zao mbola tsy manomboka ny fifidiana fa misy crise de zao somary ny ome ihany lalam-panorenana hitany lalam-panorenana zay intérêt komasaka ohatrany voalobontsaza tamin'ny taona 2024 karapoko tany karaha mpanondro mihitsy na de tsy manakara fifidiana tam'ireny de alabosansy le olo de alefa eny de izy io ny lalam-panorenana zay ny volavolainy teteza mita ny tariny Andriamatao Rajoel tsy ny mpiaradi aminy tsy ajainy aza de ahoana moa ny anajany ny vahoaka malagasy na ny andiny ray ne tsy voajany de zao te ametraka aminao rina andiny fahafira amin'ny lalam-panorenana misy hoe parlement des jeunes tena miteraka resaky be izy samby izy zay le faraparany teo zay ady be mihitsy io zao amin'ny tambajotra sosialy io hoe zahay tsy olona io ohatran'izao na io ohatra ka za koa zay te ametraka fanteny aza mba reraka miady amin'io aiza amin'ny amin'ny lalam-panorenanao misy hoe ifidy tanora akoatry ny solombavam-bahoaka de vola avy aiza indray zany no asisika amin'io ao nefa izy miteny hanao politique fitsikina hoe ahena ny ndraiky za tsy niteny ahena izy tamin'ny propagande fa hoe foanako ny Sénat de zany ve de olo tokony ametrahana fito kosa ny vadiany ny teny nataony foana ny Sénat nefa vao maika nametraka Sénat izy 20 anazy de nitety bola ny Sénat mba jereo moa sénateur 20 ve sy ny mpiara-miasa amin'io de mba jereo kely ny loi de finance de atao aiza indray zany rubrique amoana vola amreto parlement des jeunes ary izy samby izy ihany fa miady io satria rehefa anao zavatra tsy maintsy mila volana nina atao io ka amiko zany kopakopatana nanao président manao dérapage foana anao isan'andro mety io tohizo président za moko tsy anao hoe merci président fa tohizo président dérapage de ho tsarain'olo anao 2023 eny ary efa mandehany ny fotoanantsika efa eo amin'ny minitra maro ihany zay ny resahana tamin'ny Roberto miadamana raha zay zany no fandehany de hita hoe tena mbola maizina ny lalan'ny malagasy zany aloha hatreto raha zay fanazavahanao izay ny malagasy nefa dia manam-pinoana
manana fanantenana hatrany raha mbola misy mifarany tsy foana ny fanantenanao izy président marka ravalomanana inona raha ny teny hoentinao a amezana azy eto ampamaranana sy ny hoe tianao a amafisana amin'ny vahoaka malagasy ho an'ny mpitondra ho an'ny mpanohatra ihany koa ho an'ny morondava sy ny vahoaka amin'ny menabe. Voalohany dia isaorako ny fandarana Miara Manonja zaho angamba no solotena voalohany avy any amin'ny faritry menabe niakatra amin'ity Miara Manonja ity. Dia isaorako ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny Miara Manonja zay. Tsika koa moa tsy dia olo matahotra media loatra amin'ny fanehoan-kevitra toy izao. Ny hamezako anazy dia ho atsika any amin'ny faritany. Sika dia mahatsapa fa tena mijaly, mahantra fadiranovana sika amin'izao fotoana izao. Noho ny ataon'ny mpitondra atsika mijoroa, mitsangana, ndao hiaraka, hanasoa sy hanavitra ty firenentsika ty zay tafiditra lalina ao anatin'ny fahantrana. Ho atsika any faritany zay. Ho atsika ao Morondava. Be dia be nareo namana tary amin'ny kan hafa. Efa be dia be nareo tana. Zahay tsy mandrara nareo, ary tsy hanenjika nareo, ary tsy mba anisan'ny olo mpanenjika olo zahay. Ary zahay tsy hanositosika nareo. Tongava nareo manantona anay ao amin'ny vondrony RMDM sy ny tiako Madagasikara. Mety misy menamenatra mantsy menamenatra afa misy ihany regny. Tongava fa voninatsika efa nampy. Io ne salan'ny solafaka dia andao ifampitatana ho atsika any amin'ny faritany. Indrindra isika ao Morondava. Ho atsika vahoaka malagasy. Tonga ny fotoana. Hiandrombia koa tsika efa maty anitsika zao. Raha mitsaky rano zao tsika zao eto ny rano eto. Efa tsy atenda tony fa aty. Zany hoe dibon-drano levely rano kay le rano ty ritra. Dibony fahafatesana zao ny gasy amin'ny fahantrana. Ka ho atsika vahoaka malagasy manerana ny nosy. Eny fa nareo anam-pitan-dranomasina. Any manaraka akaiky. Ndao tsika. Atambaro ny hery. Efa tsy zaka intsony zao. Efa tsy zaka intsony zao. Zava-misy zao. Izao sinema sy oera taon'izao fanjakana zao. Ho anareo mpitondra fanjakana. Aza ho raisinareo fahavalo ny olo ivelan'ny fitondranareo. Fa raha tsy nisy anay io, tsy nisy an'ny mpanotrany zao fanjakana zao, tsy fantako hoe nakaiza ty Madagasikara ty. Lapinareo hatra amin'ny akona ihana apahatra angamba. Mba itenenako hoe faran'izay. Mba jereonareo ary henoy ary mpanantona iresaka amin'ny mpanohitra nareo. Tsy vitanareo rery ty Madagasikara ty. Aza dia tia tena. Zahay tsy manao an'izay omeo toerana ministra na omeo toerana premier ministre ny mpanohitra. Fa andao iresahana hoe inona ny olana tokony arahana mamaha eto Madagasikara. Fa tsy anareo raiky bo Madagasikara ty. Sao dia mieritreritra nareo ohatrany tokantragnonareo ty. Koatra ny resaky le rangahy anankiray zay hoe afaka 3 andro dia ihena vidim-piainana. Afaka 20 andro dia ho tonga ny afaka 4 andro dia ho tonga ny sambo 20. Hatramin'izao tsy haiko lany gazoaly agnaty ranomasina agny le sambo. Tsy haiko le 3 andro lasa 3 taona. Ka ho atsika aty amin'ny mpanohitra, vondrony mpanohitra. Aza dino ho atsika vondrony mpanohitra. Mitambara, tsy fotoany ifanilikiliana zao. Raiso zay azo raisina. Ampio zay azo ampiana. Inona io fanjakanareo fa mitady hevitra amintsika omeo hevitra hatsara ny firenena ty izy. Fa tsy andeha angalatra volamena. Tsy ampahatra ny malagasy. Dia ho atsika rehetrarehetra ho nambarako teo. Aza dino ny 10 Desambra hoa. 10 Desambra. Izay hetsika ampilaminana taon'ny mpiarony zony mpanjifa. Asaina amin'izany isika rehetrarehetra. Neny fa nadiainareo anatin'ny fitondrana io. Be dia be avao koa nareo sahira na ianareo nanoana ndao hiaraka amin'ny mpiarony zony mpanjifa. Makasitraka tompolahy. Makasitraka tompoko. Fanontaniana ray farany tena farany apetraka amin'ny Roberto Miadamana. Amin'izao fotoana izao ao anatin'ilay fahantrana dia mahery ny vola. Veriko indray mpandeha mahery ny vola ao anatin'izao fahantrana zao indrindrandrindra hoe ho an'ny olona sahirana zany. Dia rehefa tonga ny fotoana dia mandeha ny tsipitsipy vola tolotolotra eto sy eroa zany dia ny vokatra zay anefa dia misy fiatraikany ratsy amin'ilay olona sy amin'ny maha olom-pirenena azy. Ka mifanontaniako amin'ny Roberto tena manitra aminao mitsy dia hoe raha misy dia ataoko hoe raha misy propôsy mametraka aminao zany Roberto tia ny vola tia ny saosy fa aza mitabataba tsony ianao fa zay fotsiny ahoana mety fiantsika manoloana an'izay
aloha ataontsika mahitsy tena mahitsy mety me zao ny namana tena mordava Roberto anisan'ny olo sahira fa Roberto mantsy anisan'le manitsinitsy rehefa miteny de hoe manginy ianao Roberto fa tiany saosy de manginy ianao ohatra zany tsara petraka mihitsy zay famitena zany ary dra ianao mihaino anakay hoe hitanao tokoa Roberto hoanareo zay rehetrarehetra namako mihaino mantsy ny olona de ary zao tena isan'ny olo sahira zaho tena sahira fa eo amin'le sahirana indrindra zay indrindra ny fanahiko sy ny fitiava-tanindrazako tsy amidiko vola fa tiantoka Jean Mongo sy ny MDRM sy ny VVS namony tena miady ho an'ny tanindrazako raha mbola havidiko vola ny fanahiko ny mena lamba vola fitady fa ny arena tsy amidy ny firenena tsy amidy ary zaho tsy hivarotra ny fanahiko zay de teneniko zay na 4 milliards ny hevitrao na 4 milliards ny hevitrao de ho faly ve aho eto fa misy any tafajabako amizay zaho mihinana voky tsara ery amin'ny Carliton de ho faly ve aho mahita an'ireo havana pitsinitra eto ambodiny sotry sy mialatsiny aminareo ambodiny sotry sy eny ambany vohitra amina tunnel amin'ny tunnel de hafaly anakavy any zany de hoe nahazo vola be aho fa mangina ny vavanao Roberto fa tiany anao zay le atao hoe je mange fa tsy no mangeons ny ho an'ny firenena reo raha fa voky ny firenena tsy mampanino na de maty azako zany tsy mitady toerana ho tendrena ndaonao tendrena zaho tsy mitady an'izany fa ny zavatra tadiaviko de hoe malagasy maleo tena ara-tsakafo malagasy milamina afaka mividy sakafo afaka mampianatranaka afaka mamonjy hôpitaly zay ny tanjonako na omenao milliard aho zaho raiky no mihinana igny fa aleoko manarary folo toy zay manana ray hetsy amin'ny ianao fa nisy nanampitambotra zany ohatra tam'izay lalana politika efa nitiavina zay ka zaho koa zany zaho tsy manao zay mangataky an'izay zaho koa tsy sakindao ataon'izay moko fa fantatrinao toetrako fantatrinao mitoetrako zaho fa zay de zay na hotapahagny lohako amin'ny foto-kevitra tsy tiako de tsy tiako zay ny anaka zaho zao ohatra anaka zao zaho tsy ho mapara zany mihitsy mandraky zay izy io no fa tsy mapara ny filazana io anazy agny fa maparary zaho tsy ho maparary zany mihitsy fa foto-kevitra ny anaka zaho zao nanao encore président Ravalomana de hoe ity zaho tam'izany namboly tamin'ny 2006 misy loka mihitsy hoe zay mahavoka boly hoy Ravalomana de omena loka zaho de anisany nahazo ainao nazy anisany nahazo an'le tapitrisa firy tonne isaky ny hektara no tam'izay nahazo 2 tonnes par hectare mbola kely zany kely tam'izay fa ny sasany nisy nahazo 5 nisy nahazo 5 sasany ka zavatra ohatran' zany fifaninanana masina ho an'ny fampandrosoana ny vahoaka isa-tokantrano izay ny manairanaka fa na hitondra milliard anao ka tsy mitovy ny foto-kevitsika tsy hijery ny vahoaka madinika sy mahantra ianao tsy hitako ny dikany vola zany tsisy olo tsy nanambola teto maro any olo mpanan-karena teto nanambola zay zaoko tsisy fampandrosoana ho an'ny firenena zaho raiky zany ny hazo vola de ny vahoaka fianakaviako mijaly ny manodidina ahy mijaly tsy atoko ka dia ho antsika rehetrarehetra aza vao vidim-bola aza manao jodasy ho an'ny firenena ty zay ny olana eto fa nodikidina vola mpanjakana aiza ndraiky moa anatin'ny enimpolo taona ka nahitanao zany hoe banque mondiale avereny ny vola ray raha ty fa tsy mazava ny tantaninareo jereo ny volan'ny mpanamboatra lalana eran'ny Madagasikara ty tsy voaverina amin'ny tompony zany ve de tsy zay le gemange zay nefa jereo ny lala mialy eo avy ao Tsirabe ho tonga agny Morondava raha tokony hoe vita adiny 10 zany teo aloha adiny 10 na adiny 1.2 raha ho vita fois 2 zany fois 2 tsy printer zany na 4x4 fa raha ny camion de 2 jours zao votonga any tsisy lalana vita mba mialatsiny fa na dia ao anatin'ny fitondrana le olo misy zavatra taony raisitsika fotsiny hoe solombavam-bahoaka ny Belotsiliby efa nitabataba hoe mba mila fanamboarina ny lalan'ny Belotsiliby ny Morondava mila amboarina ny lalan'ny Tsirabe mandra-pahatonga aty Morondava be loatra ny lalana sima député zanao teny an'izay mapara izy fa ny zavatra teneny mba hitanao tsisy na ny olona aza tsy haino iny mampalahelo ka amiko zany na nitety bola mpanjakana fidina sa tsy hainao mazava ino aby andanenan'io ka tsy le resaka vola rina hoe omena vola Roberto de angina ny ampangina ny vavan'ny Roberto de Madagasikara mandroso ny ampangina ny vavan'ny Roberto de mihinana intelo isan'andro ny vahoaka malagasy mampianatra mitovy rehetrarehetra Roberto tsy manino fa tsy hainao rery mivoky de mivoky de zao ny vade manjanako zao mety hazo an'izay vola be zay raha ohatra ka sanatika misy zany fa mba ahoana ny raha alako sy ny anabaviko zay lavidavitra any kainao mety manana fisaina zay fa ny sasany tsy anazy zay foana tsy mampandrosany ty Madagasikara tsika ty eny ary isaorantsika Roberto miadamana zay ampikatroka RMDM tao Morondava niakatra teto amin'ny Miara Manonja na neo ny heviny izy maha-olo-pirenena azy na neo ny fomba fahitany ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana izao i Roberto zany ary dia mba fahomana ampo mieritreritra mitoy ihany ny fandarantsika eto amin'ny Miara Manonja hiditretondray i faniry Razafy Manantany
hitondra ny famakafakana manaraka ary andray ihany koa ny solombavam-bahoaka ny voafito amin'ny distrika ny Atsimondrano Alain Ratsimbazafy izany. Ny fiainam-pirenena moa zany dia mitohy hatrany izy io fa ao anatin'izay no tsy maintsy anarahantsika azy amin'ny atsipria mihitsy fa tsy hoe tenitenen'ny olona ry na tenitenen'ny olona ry dia eo dia hoe mandray ambolona zay le fandraisana ambolona zay izay tena tsy mety fa aleo tena hoe iainana le izy dia mahita ianao zany miaina ianao dia atao hoe tsy diso alenao zany na hoe diso fanapahan-kevitra amin'ny fiatrehana ny hoavy. Eny ary efa niry Razafy Manantany efa io ianao io lasy ny Roberto Miadamana hoentindray raha manaraka. Ya dia misaotra ny Rina, misaotra ny Roberto fa ny okevitra mahitsy tanteraka mihitsy no nentiny tamintsika teo ary iaina ny vahoaka ny faritra rehetra any. Tsika moa Rina zany manao ezaka ny mampiteny rehetra mba ahafahan'ny malagasy ny mpiray tandrazana eto an-toerana sy any ivelany mahafantatra ny zava-misy fa mila fantatry ny fitondram-panjakana ihany koa zany hoe misy an'izany zava-misy any. Tena anisan'ny efa nyresantsika teto zao le resaka hoe lakan-drano dabara io satria io moa zany dia anisany manondraka rano ho an'ny Morondava sy Mahabo any ao anatin'ny faritry Menabe zany mbola misy any Miandry Vazo ao anatin'izany. Dia tany amin'ny andron'ny président Zafy Albert zany tena anisany tena nanaovana ezaka misy ary nampidi-drano amin'izany faritra zany ary dia hoe tena namboly vary ary namboly ireo karazana légumes sy ireo voamaina ny vahoaka tany amin'iny faritry Menabe iny ary nahazo tombotsoa dia tsy azo ny saina eritreretina hoe aty amin'ny taona 2024 dia tsy mandeha ary mbola misy olana ary misy olana ady tany mihitsy ary manamorona n'ilay lakan-drano izay nresantsika teo io le niteneniko hoe misy cœur de l'eau ady rano eto Madagasikara izay miseho amin'ny endriny samihafa amin'izao fotoana izao ary ty resaka rano ty ranojoro ny vahoaka ny Tosy mbola resantsika rehefa avy eo zany dia tahaka ny fijoroany ny sehatra maro samihafa zany satria misy vola mihoatra betsaka lanina ao anatina tokantrano zany tsy ny any faritany rery ihany izay nresahany Roberto teo hoe tena mijaly rano iny zay ihany fa ny eto ndre ny vohatra ary bidon na 20 litres mavomavo vidina ariary. Dia rehefa tena hoe sarotra ny ahitana azy dia tafakatra 500 ariary ary misy 2 ariary eto andreny vohatra eto no misy an'izany maika moa fa ny amin'ny faritra ambanivohitra manodidina Antananarivo. Dia zao no tenen'ilay ray mpianakaviana rehefa miresaka tamintsika izy tamin'ny farany herinandro teo hoe 5 mianaka izay ao an-trano ary tsy latsaky ny bidon 10 no ampiasainay dia mividy bidon 10 ariary zany rehefa tsy ao anatin'le bizina le izy zany hoe rehefa tsy le maika be zany satria lavidavitra le toerana angalana le izy zany dia miakatra le vidiny zany. Dia amin'izay fotoana izay zany ray alina isan'andro zany rano fotsiny ao anatin'izay tokantrano zay dia ampitombo 30 andro zany monsieur Faniro izy fa 1,5 million na 300 000 ariary zany vola tsy maintsy karoina ho an'ny rano fotsiny zany. Dia nefa na le karama n'le rem-pianakaviana aza tsy tonga n'ilay vidin'le rano zay tsy maintsy laniny isam-bola. Tena zavatra tena tsy azo ny eritreretina mihitsy ohatra zany le izy. Da ohatra zany maika zany dia voatery mividy amin'ny 500 na 2 ariary ny bidon. Raha ohatra indray tsy izay ozy izy le raim-pianakaviana dia voatery miandry an'ilay rano mitete maika be amin'ny 12 alina ka tena ilaharambe ka hatramin'ny 2 maraina iny. Nefa indraindray efa savolaina vao mahazo an'izay dia zara fa mahazo 2 bidon na 3 bidon nefa tsy ampy anatin'le tokantrano zany dia mandeha mivoaka tsy dia tena madio tsy dia tena lafatra zany mivoaka anatin'le trano amin'ilay resaka fahadiovana zany no Antananarivo renivohitra saiky manerana Madagasikara rehetra tena mijaly rano amin'izao fotoana izao. Rano ambolena, rano sotroina, rano idiovana, rano ahafahana mamokatra herinaratra dia tsy tafavoaka intsony eto Madagasikara. Raha ilo zany toe-javatra ny resantsika izay rehefa avy miaraka amin'ny député Alain Ratsimbazafy fa efa eto akaikitsika izy moa zany ataontsika fampidirana daholo zany. Miarahaba ny matoa Solomamboka.
miaraba namana faniry ary mananitra ihany koa ny araba ho antsika voaka malagasy manaraka ny fandarana Miara Manonja amin'ity maraina ny Alatsinainy ity kompatanana manokana ho antsika eny amin'ny faritra Ambodrapeto sy ny manodidina izay niaraka tamin'ny tena omaly niatrika izany lalao ara-panatanjahantena teny amin'ny faritra Ambodrapeto izany ary tsy adino ihany koa isika izay nifankahita teny amin'ny magro beorika kianjan'ny finoana tamin'ny asabotsy lasa teo satria maro taminareo no fankahita sy nifampiresaka tamin'ny tena mangataka an'izay kompatanan'izay amin'ity fandarana Miara Manonja androany ity makasitraka antsika hatrany amin'ny tsy fisarahantsika amin'izany fandarana Miara Manonja izany satria dia ezahanay eto amin'ny plateau foana no mitondra ny ireo zava-misy eny amin'ny ivon'ny fiarahamonina isan-karazany eny ary hitantsika moa izay efa nampidirina manafaniry sy ireo mpandray anjara teo aloha dia ny Andriamatoriana sy ny namana ray izay avy any atsimo teo fa ny zava-misy iainantsika malagasy amin'izao fotoan'izao no ezahana ho tanterina sy ampitaina amintsika ary ahafahantsika manao ny famakafakana ara-kevitra ara-politika an'izay zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina izay dia manasa antsika hatrany anjoy hatramin'ny farany ity fandarana ity namana faniry. Eny ara député efa natsidika teo moa zany anomboantsika azy tazana tokoa ianao tamin'ny sabotsy teny amin'ny atsikany RMDM mikasika ny tolotalana sy ny afatrafatra politika samihafa ny alady ihany koa dia mbola naoraka teny Ambodrapeto teny sady mijery ny sary ihany tsika ambadika izao fanazavana ho ataontsika izao satria dia nisy hetsika ara-panatanjahantena lehibe izay nokarakarainao sy ny ekipa izay miaraka aminao ny distim ny tanora team reo tena mihetsiketsika ny eny Atsimondrano eny ny tanora tiako Madagasikara izany dia misy adiombo lehibe izay notanterahana teny Ambodrapeto izay hitantsika moa zany amin'ny sary toy izao Andriamatoa Solombamoaka raha misy zavatra tokony hanazavana izay angamba dia mba tsara fantatry ny vaoaka ihany satria tamin'ny herinandro ianao niarika tesika dia resaka baolina lavalava teny Tanjombato eny Ambodrapeto indray tamin'ny omaly dia mandeha ny azakazaka samy hafa akoatra ny teny ampitatafoka nareo mandeha ny redynamisation mitety commune mba tsara hitondrana fanazavana kely ty vahoaka marobe izay niarika anareo ty député. Marina tokoa zany namana faniry ny tena raha teo moa zany dia ao anatin'ny mbola atao hoe fahatandroana ka tsy manadino ireo tanora namana izay misehatra ao anatin'ity fanatanjahantena ity. Hitantsika hatrany fa maro ny tanora no mangetaheta an'izany lalao ara-panatanjahantena zany amin'ny lafin'ny fifaninanana mba ahafahan'izy ireo ihany koa mijery zany an'izay fahaiza manao zay ary ny tenako manokana izay ao anatin'ny coup d'envoi zany izany coup d'envoi zany ny tenako manokana izay ao anatin'ny fandraisana tanana ny atokotiko Madagasikara dia nameraka mihitsy ny ataontsika hoe ny rantsana na ny sapana fanatanjahantena zany ka anisan'izay ny fanohanana tanora toy izao hitantsika amin'ny sary izay anehoana ny fankasitrahana feno an'ny vahoaka Ambodrapeto sy ny manodidina fa tena rakotr'olona ny sisin'ny kianja amanalina mihitsy raha izao sary hitantsika izao ny tonga nanotrona sy nanome voninahitra izany lalao famaranana teo amin'ny club Tamia Avaratsena sy ny top foot amigo izay avy ao Antsahakely nivoaka ray ny ohatra moa ary nandresy tamin'izany ny Tamia Avaratsena dia natolotra azy ireo izay ampanatretena no ilazana amintsika fa noraisina tanana zany ny fampandehanana izao tournoi izao izay nanolorana omby sy kalisy ho an'ny voalohany ary koa nomena fanaminana ny maillot zany ho an'ny faharoa ary tsy adino ny larana fahatelo fa nomena baolina izy mba ahafahany manohy an'izany lalao zany ho fankahirezana azy ireo zany. Nafinaritra ny fiarahana ary izy eto indrindra no anehoana ny fisaorana ho antsika rehetra izay teny toerana tamin'ny fotoana io fa atao anatin'ny filaminana ary atao hoe nahavariana mihitsy ara no nahita an'izay endriky ny filaminana ny vahoaka izay niatrika izany lalao ara-panatanjahantena izany mahafinaritra ny fihetsika sy ny atao hoe ny fomba ny olona teny amin'ny faritra Ambodrapeto sy manodidina iny tena hitanao amin'izao fa rakotr'olona ny kianja rehefa nifarana ny lalao ary nisy mihitsy ara Angidimby nisidina teny amin'ny toerana iny
nanodidina n'izay fiafaran'ny lalao zay zay nahavariana ihany moa kanefa dia everina fa mety nisy ny fanadihadiana samihafa amin'ny hoe fahahoana reto fahabetsahan'ny olona zay tonga eto amin'ny kianjana Ambohidrabeto ity dia zany rehetra zany moa mety zavatra miseho sy mitranga avokoa fa dia tao anatin'ny hafaliana tanteraka no niraisan'ny rehetra ary maneho foana an'izay le hoe firaisan-kina ho an'ny vahoaka atao anatin'ny distrikina Antananarivo Atsimondrano zay. Marihana moa zany ny lalao izay natao tany Ambohidrabeto dia nahitana mpandray anjara avy amin'ireo commune 7 mamaritra ny Tosy ary samy nandray anjara avokoa ny commune rehetra ary hitantsika tamin'iny zany lalao famaranana. Na izany na tsy zany na manafaniry dia tsara ihany ny hitondrana ihany koa ny fanentanana amintsika fa ho an'ny tapany atsimo zany hoe manomboka amin'ny faritra Anosizato Tanjombato Menatsimo makany Andoran'ny Folo sy ny sisiny ihany koa dia nisy ny lalao baolina kitra izay nokarakaraina ao amin'ny kianja ao Tanjombato zany izay amin'ny faha 8 ny volana Desambra ho avy izao ihany koa ny lalao famaranana izay mbola anentanana antsika ihany koa hanotrona izany satria dia tanorantsika ireo ary izay fankahirezana avy amintsika izay amin'ny alalan'ny fanotronana dia efa hery lehibe ho an'ireo tanora ireo hiatrika an'izany lalao izany amafisina foana fa miezaka izay tratra izahay eo anivon'ny fitantanana ny antoko tiako Madagasikara mijery ny tanora ary manao izay atao hoe fampandrisihana azy ireo amin'izay lafy ny fanatanjahantena izay mba hialana amin'ny fidoroana zava-mahadomelona sy ny mety fioronana any amina sanatrian'izany fangalarana sy ny sisa dia misy ny fitaizana ary ezahana ny partahan zany amin'ny faritra maro atao anatin'ny distrikina Antananarivo Atsimondrano. Ny fanazavan'ny député Alain ty moa zany dia efa anentanana antsika sady ny fenorivo votovolony iny amin'ny faha 20 volana Desambra amin'ny roa sasany zany dia ho averimberontsika eto ny toerana satria dia efa misy toerana ao amina mpitsabo mpikatroka mahafinaritra be zay diso fantatsika eny amin'iny faritra votovolony iny misy an'izay fenorivo iny dia efa samy miomana dian'izao fa mbola faha 9 volana Desambra androany fa amin'ny faha 20 volana Desambra no anatanterahana izay hetsika lehibe izay dia iomanantsika zany io andro dia andro sabotsy eny ary député Alain Ratsimazafy iverintsika ny tamin'ny sabotsy teo satria nanatanteraka tolo-tanana lehibe zany ny RMDM dia teo no nanararotana nanaovana hafatra ihany koa politika ny amin'ny zava-misy eto anivon'ny firenena dia alolo tonga dia ho arahantsika aloha ny kabary izay anetina Andriamatoa Alain Ndremiseza izay anisany mpitarika ny RMDM atao anatiny zany filoha-lefitra nasionaly izy fa anisany mpitarika atao anatiny zany faritany Antananarivo izany ianao raha teo koa moa teny atoerana tondra ny anjara brika dia teny ihany koa nisy député fetra Rahalamizafim-Bololona filohan'ny vondrona parlementaire dia ny birao politika ny antoko Madagasikara ireo mpikatroka RMDM fohy be sy ireo misy be ny tanàna maro be ny tonga teny hatramina izay olon-tsotra izay alina amina raharaha-pirenena moa zany dia hita teny atoerana teny avokoa ka ny afatrafatra ny zava-misy ho an'ny raharaha-pirenena nentin'ny Alain Ndremiseza no hoenotsika aoriana an'izay tsika dia mbola hieno kabary anankiray dia hiditra fa ny adadiana mifanaraka amin'izay alohan'ny hidirantsika aloha hevitra fa député Alain Ratsimazafy. Tena hoe tsisy amena voly ary tsika anie tsy manan-karena fa somary mahatratra amin'izao hoe kanefa disora ny anareo tsy azo atao kely izao fa maro ary mbola voasata tandavarano zao fa mbola ho avo ny bebe no zao noho izany miomana tsika mila fanjakana fanavotam-pirenena miaraka amin'ny vava amahan'izao olana izao leo zahay tsisy rano leo zahay mividy menaka rayal leo zahay mividy ciment tsy misaza ony zany tsisy rano zany ny zava-misy tsy manaiky an'izany tsika zay maro be ho ary raketotsika raha hitanisan'izany rehetra zany fa io voalohany io fotsiny aloha dia efa mahitatsika eto raha amin'ny herin'ny sabotsy zany tsika tonga eto sy tonga any amin'ny 13 mai
ya iny a ny faneho-kevitra ny entin'andriamatoa alaindremiseza iny a milaza n'ilay fahatongavan'ny olona zay maro tokoa nanoana ny antsony RMDM zany ary nanambarany hoe na eo ary amin'ny fahasairanana dia mifanampy mivoaka malagasy ary isy fetrany anefa zany hoe fahazakana ny zava-misy zany a satria dia izany tokoa dia iaina ny rehetrarehetra zany fa raha itsika tao anatin'iny nitondra ny tenin'ireo solomavamboaka ny antokotiko Madagasikara ihany koa ny filohan'ny volona parlementaire andriamatoa fetra Raramozafimbololona araka ny nambarako teny ihany koa ny solomavamboaka ny Madagasikara voafidy tetsy Atsimondrano Alain Ratsimbazafy dia rahantsika vetivetika izay dia verina ao anatina adevitra sy fanadihadiana ny tenako sy député Alain Ratsimbazafy. Izahay amin'ny anaran'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara solombavam-bahoaka izany amin'ny mampikambana anivon'ny RMDM tarihan'ny président Ravalomanana zany RMDM zany dia miompo tanteraka amintsika rehetra RMDM ny amin'izao tolona ataontsika izao anefa ny afatra tadio tsara fa misy ny fitsipika ifampifehezantsika io tsisy anankiray mandehandeha irery any nanao zavatra irery any misy ny toromarika ajao ny toromarika omeny ireo mpitarika atsika tolona no ataontsika nefa io araka ny tenko tsy vitan'olona anankiray io tsy vitan'ny solombavam-bahoaka irery io tsy vitanareo rery tsy vitany retina manreto fa ny fiarahantsika rehetra no atratrarantsika ny tanjona dia ny andresentsika ho hitantsika eo amin'ny fomba manahoana fa hatreto aloha dia miaino ianareo manaraka ny toromarika dia manaraka ny fitsipika ekena efa sahirana ary mahafinaritra amin'ny hetsika nataontsika androany dia teny araka ny teny namana teo hoe mahantra le vahoaka malagasy sady mahantra isika no sahirana nefa na izany na tsy zany ny tena fitiavana dia ny kely ananatsika mbola ifampizarantsika amin'ireo namatsika traboina any farafangana mo indrindrandrindra fa mbola obe no vitatsika aleo azotsika ny fahefana aleo azotsika ny fitondrana ampisehotsika amin'ny vahoaka malagasy fa aty amintsika amin'ny fahaiza-manao fa tsy araky ny ronono atavy fa manandalitra natao atsika zay hita amin'izao fotoana izao fa gisitra isika eny ary iny ny faneho-kevitra zay nataony andriamatoa alaindremiseza sy andriamatoa fetra Raramozafimbololona zany maromaro ny faneho-kevitra fa ansingantsika reny satria dia misy avatra marobe fonosan'izany ny avy any faritra ihany koa tonga atao Mahajanga Toliary Tomasina tonga marobe kory zareo dia ireo avy any Toliary efa nambarantsika teo misy fianaratsoa teo misy avy any amin'ireo faritra manodidina zany dia hoe rehefa ary zay le mahafinaritra n'ilay fanoherana tena mifandrimbona mihitsy rehefa misy zavatra zay tokony fanomezan-tanana satria mahatsiaro zava-dehibe ireo malagasy mpiray tanindrazana any farafangana zany ny eo anivon'izay fanoherana zay tsy hoe miteny dia manohitra fotsiny fa mitondra ny anjara brika ary dia natao ho zava-dehibe mihitsy izany fihetsika izany fa eto moa zany sady mampita ny vaovao ihany tsika tsetsatsetsatsara sady député Alain Ratsimbazafy satria amin'izao ora itenenantsika izao dia efa mandeha ny fitsarana azy 20 menada amin'ny raharaha Apollo 21 moa zany dia hoe lay fikasana hamono tompona ndraiky mpanjakana ambony eto amin'ny firenena ka ny roa amin'izy ireo dia vehivavy ny 20 dia lehilahy ary dia amin'ny efatra faefatra eo amin'ny fitsarana anosy no anatanterahana izany ary dia ny mpisolo vava moa zany dia efa eny toerana raha teo raha ohatra koa ka tsy misy ny fiovahana raha ny vaovao zay voarahintsika dia hiakatra eny anivon'ny pôle anti corruption ny mpandraraha teo aloha dia andriamatoa Rajonambola zay mpanolontsaina manokany ny filohan'ny republika teo aloha zany Rajonary Mampiana hery amin'ny raharaha zay anenjehany ny fanjakana zany rehetrarehetra zany dia hoe mafana ny tontolo andro mafana ny zava-misy eto anivon'ny firenena fa ny fijoroana miatrika ny zava-misy ihany koa dia verina fa zava-dehibe député Alain Ratsimbazafy reny ny ambiansa teny amin'ny Magro reny ny fitanan'ny olona te hifanampy ny hitondrantsika lafim-panadihadiana dia eo amin'izay hoe efa tena inona moa teneny Roberto azy teo hoe tsy atenda ntsony fa efa aty ambony loha ny zava-misy amin'izao fotoana izao kanefa dia nanamarika
le fetanan'le vahoaka ny saramato zokiolona marobe tonga atao de mitondra akanjo de misy asa mitondra zinga anankiray hoe ty tompoko mba takatry ny volako fa tena tsy manana ninina tsony satria tsisy ny tanana nandeha tongotra tokony ho frele izy aller retour de zinga no vidinina terina tao deputé Alain tsy mbazafy eto moa de anehoana ny fisaorany ara-poratsaina ny rehetra zay tonga nanoana ny antso ny RMDM ary araky ny nambara teo de hoe maro isika no nitondra zay afaka ny fampizarana amin'ireo namantsika tany farafangana amafisina atrano fa tsy aitrano tsony ny tany fa famaizana tanàna ray manontolo ary manodidina ny 4 latsaka kely eo zany reo olona tsy manan-kelofana tany amin'iny faritra iny napetsi-po ny firaisakina tamin'iny asabotsy iny satria araky ny nambaranao teo faniry dia nisy ramatoa anankiray izay mihitsy somary ny fampiresaka tamiko ary napetsi-po any hoe zay mba hany kely teo ampelantanako ozy izy no netiko natolotra ho an'ireo havana any farafangana ary everiko izy fa mahavidy vary ray kapoaka izay fandraisana anjarako zay fa ny foko sy ny eritreritro izy dia mitempo amin'ireo namana any farafangana satria malagasy raha amiko ireo trapahorianareo dia araisiko adidy izany fanomezan-tanana zany zava-dehibe zany ary araky ny nambara ao anatin'ny baiboly raha moa de hoe ny ataonao amin'ireny madinika ireny de raisin'Andriamanitra ho zava-dehibe arak'izay zavatra misy eo ampelantananao isaorana akasitrahana ny rehetra eto ihany koa moa zany dia mbola nisy ireo solombavam-bahoaka fanamariana fotsiny izy ity anisan'izany ny solombavam-bahoaka Rabekijana avy any Amparafara-vola teo ihany koa ny solombavam-bahoaka Rambosalama Emilien ary ihany koa ny solombavam-bahoaka Mamrapenirina zay anisan'ny tonga teny toerana saingy noho ny adidy amanandraikitra samihafa dia tsy mifampitoana amin'ny izay lafy ny araora izay na izany naty zany de tao ihany koa ireo solombavam-bahoaka namana zay nampitondra ny atao hoe anjara didy hoentina zany nanampiana andreo namantsika any farafanganareo de ankasitrahan'izay ny zavatra nisy eo tokoa tamin'iny asabotsy iny araky ny fanambara teo dia nanehoana n'izay firaisankina ny maro zay ary atao hoe squadron'olona samihafa mandra-parivan'ny andro zany maraina mandra-pariva dia naneho an'izay firaisankiny zay amafisina moa zany ho atsika zay tsy nahatratra tamin'iny asabotsy iny teny amin'ny kianjan'ny finoana magoroa fa mbola mito zany amin'izao fotoan'izao ny fandraisana zay fanomezana avy amintsika eny amin'ny birao zany eny Belera amin'ny birao ny RMDM eny Belera zany no mandray an'izay ary nanome toky ny filolefitry ny RMDM fa mbola hitondra ny fanazavana feno mahakasika ireo zavatra azo nandritra ny fotoana zay anangonana n'ireo tolotanana avy amintsika ary anambara ihany koa ny fotoana sy ny programa samihafa zay anatanterahana an'izay hoe fanaterana an'ireo fanampiana avy amintsika ireo dia mbola manatitra an'izay antso izay amintsika zay mbola afaka manatanteraka an'izany zany anatona eny Belera manomboka izao de zava-dehibe tokoa ny fanazavana ary nitondrana izay fanamariana zay zany fa dia maro ireo tonga tena toerana moa zany samy mitondra ny anjara brika sy anjara tandrifo zany de isaorana ireo rehetra olo-pirenena rehetra mihitsy tonga tena toerana ny birao politika ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara zay efa no amafisy ny deputé Alain tsy mazavy teo ny am'ireo namana zay tonga tena toerana tahaka ny deputé Rabekijana deputé Miara Manonja ny deputé Rambosalama Emilien sy ireo deputé zay mbola hitondra zay voatsirambony tanan'izay miaraka am'ireo mpikatroka marobe zany sy ny RMDM nasionaly zay ngambany amin'iny deputé Alain tsy mazavy fa zay moa hoe tsy ny olana sy ny fahasaraina sy ny fahantrana am'izao fotoana zao kory no hitaraina tanamepaka ny mpanohatra ka tsy enjo ny mpiray-tandrazana fa miara mitsinjo
de zava-dehibe zay a fifampitsonjovana izay ary de hita toerana daholo ny antoko politika maromaro hita teny na ny HVM rahateny a na ihany ko reo antoko politika izay mivondrona ao anatin'izany RMDM zany ary samy mitondra banderole ny ezaky ny nanao mihitsy na ampiseho ny am'izay hoe firaisan-kina hita maso zay fa tamin'ny sabotsy iny député Alain Ratsimbazafa de nafana ihany koa fifanatrehan'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka any Tomasina any zany anatin'ilay hoe tany Mokarivo zany Tomasina faharoa de io ndray zany de olana tany goava mbe mihitsy io ary tena mampimenimena an'ireo tatsara vahoaka ny amin'ny hoe fahoana so zavatra mitrango zao fa tena mba manana ny zonay zay mba manana ny tokony hijoroanay zay kanefa dia mampiteny ny anarany orinasa anankiray any Tomasina any de nanatanteraka fanadihadiana mahakasika izay araka ny sary zay voaray tany atoerana ny mpanao gazety ny MBS de io am'izay no hitondrantsika fanadihadiana hiresaka raharam-pirenena am'izay ny tenako sy député Alain Ratsimbazafa zay mifanaraka am'izay zay afahantsika mandeha lavidavitra kokoa am'izay rehefa aveo satria de ho voakasika zany daholo ny resaka ranony tosy ho voakasika zany daholo ny resaka ady tany voakasika zany daholo ny resaka sosialy eto Madagasikara ary tsisy zay tsy mikaikaika de zay le niteneniko teo hoe efa misy fandanina mihoatra ao anatina tokantrano 300 000 ariary vidin-drano fotsiny le niteneniko teo hoe bidon 10 litatra ray alina zany satria 10 ariary ny 20 litatra de bidon zany folo moa zany 10 bidon zany 20 litatra amin'ny bidon ray tena mandany ny tokantrano ary de hoe rehefa mba mitsitsy de mety eo amin'ny 4 na 5 bidon nefa de miafiafy ny tokantrano zay manana fianakaviana eo amin'ny 5 na 9 ao anatin'izany zany no fahoriana mahazo an'le malagasy amin'izao fotoana izao mbola ho resantsika lalindalina zay fa aza miala ary aza misaraka amin'ny Miara Manonja fandao aloha ho jerentsika ny zava-misy tamin'ny Tomasina farany teo de andeha amin'izay ny ady hevintsika rehetrarehetra député Alain Ratsimbazafa. Vao mangiran-dratsy ny sabotsy teo de efa vorona ireo vahoaka ao amin'ny fokotany Mokarivo hanohitra ny alatany mitranga ao amin'izy ireo no ny afitsika ny karany tsy izay nefa no nitranga ny sabotsy maraina io afa vady-tany nentin'ireo orinasa premium logistique pa 40 tany entina eo anivony serana tsambony Toamasina no tonga izay nilaza fa anokatra ilay fefy nataon'ny Filatex izay manelingelina ny asa ataony no tonga teny nilaza ilay ordonnance laharana 2,790 tsipika AG bara 120 nentiny ety vady-tany ety tamin'izany afa anokatra ny fefy mihidy izy ireo ahafahany vahoaka sy ty orinasa ity manao ny asany taorian'ilay fanokafana ny fefy anefa dia nasian'ireo miaramila miambiny ilay toerana azo indray manaka n'ilay lalana vao ny sokafany ka tsy afaka andehana ny fiara to dia nisy ny fifamaliana sy fifampiresahana teo amin'ireo vahoaka sy ny miaramila mpanao fiambenana naverinjareo ndray le fefy rehefa niala kelikely le ise dia naverina ndray io barazy kakazo io dia nanontany zay ay hoe inona ndray ny aton'ity kakazo nafetraky nareo ambony lalagna ty dia hoe miandry réquisition ony ny huissier tompoko rehefa tonga teto nitatitra azonay de hoe nisy réquisition tany amin'ny huissier tonga teto fa tsy namenan'ireo miaramila reo fa nitaratasy fanazavana ny fangalana fefy teto no natoro anjareo zay natonga anay zao tonga eto tsy manaiky ny fanohizan'ny Filatex ny oasa io tsony manomboka androany zay zany tsara petraka fototrofinareo ary zay koa de tsy emotra na ino kidona na ino kiatra fa zay tratra ny hery famoretana raha ny tokony ho izy tokony Filatex ny miatrika anay aketo fa tsy miaramila nanazava ihany koa reto vahoaka ireto fa azy ireo ny tany satria na ny fasandrasana azy ao anatin'izany tany tediavin'ny Filatex alaina izany amin'izay koa mbola eny amin'ny fitsarana ny fitorinana ataon'ny vahoaka ireto ka tokony mitsahatra amin'ny asa taony manangana ny fefy sy miditra ao anatiny ity orinasa ity mampiasa osika ihany koa ireo milaza ho tompon-tany ireo ho ireto vahoaka satria nambarany tao anatin'ny certificat de situation juridique nenty nangalatra ny tany fa fokotany tanan-dava commune fanandranana ilay toerana misy ny tany izay nataony be ny tanàna ambody tandrorosony nefa ny marina ho ireto vahoaka ireto dia fokotany Mokarivo commune Ambohitandroro no misy azy ireo io le mahatonga anay tsy magneky satria certificat juridique ty de zareo tamin'ny fanagna tany tsy hainay na izovina agnano anazy fa agny amin'ny commune Fanandragna fokotany Tanandava Tamatavy Sibirben
zone industriel, parc industriel 1 2 izany rehetra zany tompoko de diso avokoa. Tsisy parc industriel ty fa Fokotany Ambokarivo. Commune rurale Lambody Tandro. Fokotany Ambokarivo. Zay namboaran zareo. De dikan'izay zany mahay miasa ve zareo amin'ny domaine koa sa mamitaka anay vahoaka. Mahay miasa ve mpitondra fanjakana sa te amitaka anay vahoaka. Depuis 1974 nangatahana an'ity tany ty teto. Reto le taratasy mari-panagnanay. Tony angamba sy itony tampon menamena tony tsy zay hay namorona an'io fa tampon mpanjakana ihany koa. De zany le magaganay am'izao fa filateksa indray ny milaza fa tompon'le tany. Fenanivy ny fitsarana moa no mahakasika ity raharaha ity. Naneho ny tsy fahafaliana ireo mponina satria toa hodiany fanjakana tsy ity izao zavatra iainany vahoaka izao ka na ireo olombo fito tokony hiaro ny vahoaka aza dia tsy izay fandraisany ndraikitra ataony. Eto Madagasikara misy an'iny zava-misy iny député Alain Ratsimazafy ary eny Mokarivo any Ambody Tandroa ny Tomasinany no misy an'izany zavatra andresantsika izany. De mahavalalana le izy hoe teto Antananarivo no voaresaka de voaresaka zany orinasa zany ary fatatsika tsara ny adevitra maro be tamin'izay raha ady tany manodidina ny Antananarivo fa amin'izao fotoana izao de efa ny Tomasina zany orinasa zany ary ny olana de hoe tany amanjato ny hektara zany ary efa nonena n'ireo malagasy izay tompony tany miasa tao amin'ny tany ary manana fasandrazana zava-dehibe ho amin'ny malagasy zany razana izany sy zany fananana an'izany hoe tany nonenana sy ny toerana zany satria tena hoe fierté zany indrindrandrindra hoe navela n'ireo ray aman-dreny tany aloha tany zany kanefa moa ny zava-misy dia ny hitatsika iny zany ny ataontsika hoe ny fond le problème député Alain Ratsimazafy aloha zany dia lalina de lalina mihitsy ary zay ny hoe mbola manao ny asa ny raha-pitsarana amin'izao fotoana izao dia avelantsika eo zay fa la endrik'ilay zava-nitranga tamin'ny sabotsy fotsiny no hitondrantsika ny endrim-panadihadiana zay satria ny zava-misy zany de hoe raha ny fanadihadiana nataon'ny mpanogazantsika teo ny amin'ny hoe efa tonga ny vady tany vao maraina nitondra ordonnance avy any anivon'ny fitsarana hanokatra izany fefy zay napetraky ny orinasa voatonina teo zany de ny filateksa izany de rehefa nisokafana le izy araky ny ordonnance zany de rehefa lasa le vady tany dia noverenina n'ireo mpiampina zany miaramila zay miampina n'zany tanàna zany naverina indray ny sakana eo amin'ity lalana satria eo amin'io lalana zay nidiny ny orinasa filateksio no ahafahan'ny vahoaka zay efa lala masaka antaonany maro mifamezivezy mifandeha sy mivoaka miditra anatin'izany tanàna zay nitenentsika hoe amina hektara maro zany fa misy ihany koa orinasa malagasy eo zay nahazo ny tsena eo anivon'ny orinasa Porony Tomasina zany zay manao extension na hoe manao fanitarana ka anisany maka rantany ao anatin'izay toerana zay efa misy toerana manokana moa efa nanaovana zany efa ela dia voasakana ihany koa ao anatin'izany adevitra zany kanefa de misy ny ordonnance ary matoa ny huissier manao an'izay asa ina toeran'izay de mazava ho azy didi-pitsarana ny eny an-tanan'izay huissier zay na ny vady tany zay fa teny hoe ny ignorenana nataon'ireo tompo-pahefana satria efa lasa tompo-pahefana moa ho azavaiko eo ny dikan'izay rehefa aveo ny eo anivon'izany satria ahoana moa no ahafahan'ny mpitandro filaminana indray misakana an'le lalana nefa efa misy an'le ordonnance avy anivon'ny fitsarana dikan'izay ny endrim-panjakana akapobeany mihitsiny satria ny fitsarana malagasy dia mitaratra ny hoe amin'ny anara mivoaka malagasy ny famoahana didy sy fandraisana fanapahan-kevitra fa faharoa de zao endriky ny fanjakana lehibe eto Madagasikara zany fitsarana zany ary ny asany eo anivon'ny fitsarana mame ny endrik'ilay fanjakana tsara tatana zay misy an'le hoe fanjakana tandalana na état de droit ka raha misy zany no hoe fanoherana zay didi-pitsarana zay de tsy lay huissier na le vady tany nanao ny asa mihitsy no tsy niavina manokana ao anatin'izany fa le fitsarana sy le fanjakana malagasy mihitsy no refesin'le orinasa sy hoe iza ny nanome baiko an'ireo mpitandro filaminana nanala an'izany fefy zany ka
namerina ny sakana tsy hahafandro fokon'olona sy orinasa voatonina teo vezivezy eo amin'ny toerana io. Ary faharoa de zao mbola mandeha le raharaha eny anivon'ny fitsarana, ka raha mbola mandeha le raharaha de tokony antona aloha ny famefena zay andretezana ataon'ny filatekisa zany ao anatin'izao raharaha izao. De état de non droit zany misy eto Madagasikara, mandrefy fanjakana, mandrefy tompon'andraikitra zay mahazo iraka manokana satria tsy midina eny ny vatany raha tsy misy iraka manokana. Ary nisy forsa niaraka taminy nandritra io fotoana io. Ary mandrefy ihany koa lay vahoaka malagasy manao tsinitsinina zany a fomba fetsika nataona orinasa zany. Tsika ho mbola tsy miditra am'le votoatiny député Alain Ratsimbaza fa raha idirantsika io zay misy efa adefitra hijoroan'ny fokon'olona hoe nanana sompitany taiza teto le orinasa voatonina io, fa izahay ny teto zay ny asa teto, ny razambeanay ny asa teto, fa fantatra tsara iza ny tompon'izany orinasa zany. De naninona no ny trano zao trangazavatra am'izao fotoana zao. De dikan'izany zany ambony lavitra an'lay fanjakana, ambony lavitra an'lay vahoaka le orinasa ny resahantsika teo zay manao ny famefena sy fibodona an'io tany io. Satria tsy miraharaha an'le didim-pitsarana, manao tsinitsinina an'le ady mandeha nivon'ny fitsarana, ary tsy miraharaha am'ireo vahoaka zay manana trano maro sy fahasan-drazana ao anatin'io tanàna io. Tsy miraharaha ihany koa an'ireo fokon'olona zay mifamezivezy sy mbola manao ny ezaka rehetra, fangana mavomavo sy mahantra sy sahirana malagasy. De olona ray sy roso telo sy orinasa zay manana tenan'izany fisehana anaty fanjakana izany, satria ho resahako rehefa avy eo, satria efa tonga ao anaty fanjakana zany orinasa zany de andrefy ny vahoaka malagasy ohatran'izany, de anao tsinitsinina kosa ny raha-pitsarany mba hiveritsika fa tsarariny zany, ary mba hiveritsika ihany koa zany fa fanaovana tsinitsinina an'lay firenena, lay fiandriana an'lay firenena mihitsiny, lay souveraineté an'lay firenentsika mihitsiny no manahirina anatin'izao raharaha izao. Ny fandeferina tetya akadim-bahoaka akory ny tsy midika fa tsy manana tanjaka hiatrika an'izany malagasy, fa zao misy farany raha jiaby. Ny zava-misy amin'ny làlana manamorona ny bypass iny nataon'izany orinasa misy farany raha jiaby. Fa kosa iveritsika ny hoe raha misy tompon'andraikitra eto de aleo mba noho ny asany. Sika zany am'izao fotoana zao de mampitodika ny raharaha ho an'ny tompon'andraikitra lehibe eo anivon'izany fitsarana zany. Sy ny resaka mihitsiny hoe aiza le fiandrianam-pirenena, satria raha toka misy sa manao zavatra ohatran'izao amina didim-pitsarana zay misy mampianatra nefa voamaika ignorena na tsy raharain'ny sasany, de verin'ny sasany fa azony rehetra atao zany, nefa zany tsy mampanjary am'lay fanjakana tandalana fa lasa état de non droit isika, ary zany dia tonga anatin'le hoe mauvaise gouvernance no hitantanina ny firenena. Député Alain Ratsimbaza. Ya, araky ny fanadihadiana zay hitantsika teo moa namana faniry zany nataon'ireo mpanao gazety eto anivon'ny Ainao Manjery, dia maro tokoa ny atao hoe tany zay misedra olana am'izao fotoana zao akoatra ny nalefa teo iny, satria hitantsika tamin'ny herinandro tapabolana lasa zay dia ny tranga ny olana teny alany era, ny tranga ny olana efa tao anatin'ny volana vitsivitsy, ny raharaha tanina nandrano izay atao hoe fibotony ny vahiny ny tany tsika eto Madagasikara. Andraikitry ny fitondrana ny miaro ny vahoaka sy ny fananany, indrindra ny vahoaka malagasy zay atao hoe tokony hisitraka an'izany fananany zany, indrindra ny fananantany. Eto zany de manao antsoavo amin'ny ministry ny fanajariana ny tany moa, satria anisan'ny sampandraharaha ao anatin'ny ministera io ny fitantanana ny lafiny aratany eto amintsika. Efa maro ireo fitarainana rentsika amin'ny Ainao Manjery samihafa, amin'ny faritra samihafa ihany koa magasika an'izay lafiny fananantany zay. Raha te hametraka an'izany fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny entin'izany tsika dia tokony hajaina izay le hoe tany tandalana araky ny efa niresahany namana faniry teo zay. Rehefa hanao tsinitsinona an'izany tsika mpitondra dia inona moa zany ny ahafahan'ireo vahoaka reo tsony hatoky an'ilay fitantanana nyty raharam-pirenena ity. Tsy hiditra ny antsipiriany zay araky ny efa nambarao, satria eo ny lafim-pitsarana zay misy eto amintsika azay mbola hanakinanay ny hoe fijoroana amin'izay lafiny fahamarinana zay,
ka hamoaka ny tena hoe iza marina ny tokony isitraka any tany eto Madagasikara. Fa raha ny zavatra hita sesilany amin'izao fotoana izao dia tsapa tokoa fa toa mangasiasy ilay vahoaka malagasy zay atao hoe tokony isitraka an'izay fananana eo amin'ny lafiny ara-tany zay, ary mahatsapa mihitsy izy ireo fa ny fanjakana toa tsy mitsinjo an'izay hoe mahamalagasy zay, satria maro ireo trangan-javatra toytony ny fanesinesy teto amin'ny tany sy ny firenena zay tao anatin'izay fotoana vitsivitsy zay ka manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana zay. Eto anivon'ny anteny miaram-pirenena moa ny amin'ny mahasolombavambahoaka ny tena dia tsara ihany mampafantatra antsika vahoaka malagasy fa efa natsangana zany antsoina hoe komisiona manokana mahakasika ny fananantany zany. Zany hoe komisiona io dia natao handray an'ireo fitarainantsika mahakasika ny olona ara-tany ary adidin'io komisiona ihany koa no manao ny fanadihadiana mahakasika an'izany ary mitondra ny tatitra i masom-bahoaka amin'izay hoe zao ny vokatry ny fanadihadiana zay natao teto anivon'ny anteny miaram-pirenena. Itsika tsy hoe andeha omban'ny atsy na omban'ny aroa fa ny mametraka kosa an'le hoe aiza ho aiza ny fametrahana ny tany-tandalàna raha araky ny nambara teo dia hoe misy zavatra misafotifoty ihany ny fahatongavana vady-tany ary koa ny fandehanany raharaha zay ny anivon'ny fitsarana kanefa dia misy mandray fanapahan-kevitra mifanohitra amin'izay didim-pitsaran'izay ny eny atoerana ka eo amin'izay lafiny fampanjakana ny lafiny ara-lalàna eto amin'ny Repoblika Madagasikara zay no tena hiantritra teriko amin'ny mahasolombavambahoaka any Madagasikara, satria dia feon'ny vahoaka zany no entina amintsika amin'izay taraina mahakasika ny lafiny fananantany eto Madagasikara zay. Ny fanamarentsika hoe fanaraka tsara amin'izay député Alain Ratsimazafy dia ataontsika hoe ina moa zany hoe ilay endrim-panjakana, satria zao zany tena manahirana le niresantsika teo ny tena manahirana dia le fitaraina nataon'le vahoaka entefa amin'ny zara eo manko zany zao tena manahirana député Alain Ratsimazafy inona miantony mahatonga ny tenako miteny an'izany, ny antony mahatonga ny tenako miteny an'izany dia zao hoe efa tafiditra ao anaty lapa zany lay anisany tena tompona andraikitra, lay anisany tena olona tena anisany tena nanana asa lehibe indrindra tao anatin'ny orinasa zay voatonontoniny io zany, satria voangana zany fanendrena tompona andraikitra ao anatin'ny lapa ao anatin'ny présidence amin'izao fotoana izao dia manana andraikitra lehibe mitazona direction ao zay mitazona direction tany amin'ireo orinasa ireo, ary tsy io ihany fa misy orinasa anankiray ihany koa mbola mampaneno ary mampiteny ny anarany koa eto Madagasikara zany, dia iny moa efa voatendry meloloha zany. Dia zay zany raha ohatra zany anao doléance zany na anao fitarainana zany le vahoaka hitodika any amin'ny fitondram-panjakana mba jerevo zay dia nefa nanana andraikitra tao anatin'ny orinasa io andraikitra lehibe le olona efa ato anatin'le fanjakana, satria matoa izy tafiditra sy nitendrena hanana andraikitra lehibe atao anatin'ilay hoe tena mpanatanteraka ambony lehibe atao anatin'ny fanjakana eny fiadinan'ny repoblika ohatra ny resantsika izany dia tsy olon'olom-poana no safidiana hanana andraikitra ao, dia eo le mampieritreritra sy mampanahirana n'le fomba fijerin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao hoe lasa mampahazo aina an'ilay zavatra ataon'le orinasa ny fananana olona teo aloha tao anatin'le orinasa zay mitazona ndraiky mpanjakana ambony amin'izao fotoana izao. Ka raha manao doléance fitarainana le vahoaka ry zareo ihany no hitraité an'le fitarainana amin'ny alalan'le orinasa zay nesany teo aloha, azontsika tsara angambozany zavatra resako zany tsisy anjanany tamin'ny fanjakana rehetra teo aloha ary tena nametraka tena hoe teknisianina, tena nametraka ny tena hoe fitsonjovana n'izany vahoaka zany ary zay no nahasary-piaro amin'ilay fanjakana rehetra nijoro teo aloha député Alain Ratsimazafy. Dia mampalahelo anatin'le izy zany hoe raha miresaka zany tsika, satria ohatran'izao fomba iresantsika an'le izy aty tany ty zany zay tokony hoe any malagasy hositrahany malagasy, dia mampiteny ny anarany ilay orinasa lehibe ao anatin'izany zay niresantsika teo zany. Fa zao misy mba malagasy kely miasa koa ao
mitona ranontany zany sisa mba ataon'le malagasy député Alaira Tsimbazafy mba hanotorana hanatsarana hanitarana alaiserana tsabony Tomasina orinasa malagasy mahazo an'le tsena fa tsy hoe orinasa vahiny na sinoa na karana na européenne de voabloky koa voabana koa ao anatin'izany adevitra zany nefa mba mampiasa malagasy mba mahazo tsena le mba manototra tany zany mba efa mba azon'le malagasy de voabana ao anatin'le izy zany koa mbola mampalahelo ao anatin'le zavatra fa inona mba sehatra mba azon'le malagasy zany raha ohatra zany hoe filerana vanille rehetra de efa hidongin'ny sasany miaraka amina olona ao anaty fanjakana ny filerana ledsi zay manana olana am'izao fotoana zao araka ny tenen'ny député Tomasina voalohany misy girofle mbola bloqué satria tsy maintsy mifampiresaka amina tompona ndraiky mpanjakana raha ny nambarany ihany koa tsika tsy mamorona zany fa zava-misy zany resantsika zany ny famoahana tsokosoko andreo harena ny Madagasikara rehetra ireo hatramin'ireo secteur rehetrarehetra zay stratégique andresantsika de lasa andreo vahiny reo daholo même isokatra amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana Desambra ho avy izao député Alaira Tsimbazafy ny resaka fanondranana crabe vivant na crabe velona zany drakaka velona fa sonono miandraikitra an'izany sy mahazo an'izany tsena zany de orinasa sono dimy ny lalao an'izany teo fa ray ihany ny sono ambadika zany orinasa zany fa tsisy malagasy manana andraikitra lehibe ao anatin'izany ary tena tokony hijoroany eo anivon'ny asasasa mihitsiny zany autorité eo anivona hoe inona leotika moa zany titsika tenenika am'zany ny resaka jonandranomasina zany resantsika préalable na quotara préalable na resaka redevance alohany amin'ny trésor de mba mangataka le malagasy aloha mba isaky ny avy manondra an'izay tompoko de mandoa zay satria hita daholo ny traçabilité an'izany vola anaovana fanondràna zany rehefa mba mahazo quota zay satria anisan'ny tsena mbola matanjaka ny Chine am'izao fotoana zao resaka crabe vivant de misy mpandrara malagasy mahay zany ary tsy manambaka ny mpanjono mividy 10 000 ariary ny kilo fa tsy ohatry ny nataony sinoa hoe 35 000 ariary ka raha mitondra 5 tonnes le malagasy kely mpanjono ny 2 tonnes am'ireo any mety vidiny 35 000 francs kilo de mody vidiny trienne izy de ratsiratsy 10 15 000 francs kilo fa le voary rehefa jerevanao le 5 tonnes ça revient aty am 15 000 francs ihany kilo fa misy malagasy mpandrara te aprevy an'le malagasy mpanjono afaka mividy 10 000 ariary fa bloquena de misy olona mahazo fifandraisana manokana na tsy fantatra mety azonareo ny tiako tenenina am'izany mety mahazo mamykely miaraka amin'ny sinoa de mirehirehry sinoa fa raha mbola izay ny eto raha mbola zao fanjakany zao ny eto de anainy tsenany crabe vivant nefa tena anisany tena vola be ny ampidiron'izany ho amin'ny fanjakana sy indrindraindrindra manome asa manarivony ho an'ireo malagasy amorotsiraka rehetrarehetra taky ny ansoalala taky ny amin'ny mahajamba sy ny sisa de zao hitantsika zao faritany zareo vahiny reo satria reo mizaka ny zom-pirenena frantsay tsy fankalantsika an'izany tsy hany ny adevitra resantsika fa varitana zay amin'ny toerana rehetrarehetra na eto andrenivohitra na any ambanivohitra na any amin'ny faritany de tsy rarahina ny didi-pitsarana tsy rarahina ny raharam-pitsarana mandeha tsy rarahina ny vahoaka manao deoliansa satria efa heverin'izy ireo fa fanjakana ambonin'ny fanjakana reo olona reo zany zava-misy eto de inona ary zany sisa le mba ho an'le malagasy député Alaira Tsimbazafy hoay zary le malagasy kely anao inona ary tia ny rany efa tsy zaka ntsony ny teneniko teo hoe misy fandanina mihoatra 300 000 ariary isam-bolana eto ho an'ny tokantrano ray fa raha mitsitsy 150 000 ariary zany ary raha mbola fa raha mitsitsy 100 000 ariary mandeha mivoaka somary madididito maimbomaimbo tsy mbola mahazo jiro miverina manao jiro pétrole miverina manao labzi ary ny savony de miakatra koa am'izao fotoana zao de inona foana le ho an'le malagasy de ho aiza le malagasy iza no afaka nampy an'le malagasy
de zay ny tenenantsika araka ny teny Roberto miadamanina teo hoe mbola misy fanjakana mijoro ve eto de rehefa mahitan'izany tsika deputé Alain Ratsimazava de tsika tsisy eto rangaha fanjakana tsy miraharaha vahoaka sarinady fotsiny eo atao rehetrarehetra hoe ary misy vary tonga nafariny tsy mahavanin'inony zany fa raha misy fanjakana mijoro eto de mampiatra an'izany fanjakana tandalany zany de mamisy asiny ny fiandrianam-pirenena ary tsy manao tsinitsinina ny vahoaka takony hoe tany 50 hektara ve ry am'le makilanière ery de possible lasa nakarana tampoka zany koa misy réseau zany miara-miasa aminy anatin'ireo service mpanjakana rehetra reo ery ambolokandrina ery amboanjo be ay zany tsy misy an'izany lasa daholo de mba ho aiza de rehefa mahazo ianao bebe de abribus menao an'le vahoaka de motsokafanao kely ny lalana eo am'ray metatra eo de na omenao WC na douche le malagasy kely fa ianao ny mahazo tany tena tahakin'inona no azon'le vahiny tsy miasa eto Madagasikara satria ny anton'izany de zao efa mivarim-panahy very fanahy lay olona zay manana andraikitra ka manana fahefana de azon'izy ireo lalovina tsy mbola nisy repoblika teto ka ny refesin'ireo orinasa sy ireo teratany reo fa ny am'izao ny azo nataony an'izany satria dikan'izay misy zavatra ombonanao ary misy zavatra iraisanao de very asina potika lay vahoaka raha ny zava-misy député Alain Ratsimazava fanampin'izay zavatra nambaranao zay namana faniry araky ny tatitra ny banque mondiale zao de hitantsika ny amin'ny gazety samihafa any no hoe miampy any amin'ny 1,300,000 any malagasy mahantra amin'izao fotoan'izao zany hoe akoatran'le fanahantra hatramin'izay zany de mbola no mari amin'ny banque mondiale mihitsy ny hoe niampy 1,300,000 ny malagasy mahantra ary vokatry ny hoe ny fahaverezana asa ny tsy fisina famoronana asa ny tsy fahatongavan'ireo mpamatsy vola vahiny amorona asa eto Madagasikara izany rehetra zany dia mianjady amin'ilay vahoaka malagasy avokoa akoatra n'lefa zavatra ny tanysaina teo aloha teo raha ho an'ny faritra atsimo de voambara mihitsy hoe ny raika amin'ny 9,900 mponina ny amin'ny faritra anosy iny de miaina ao anatin'izay hoe fahatrana lalina zay daholo zany aiza moa zany ny mba hatenain'ity malagasy ity amin'ny hoe firenena tokony andrositsika fa tsy misy fandrosoana eto ary tsy misy mpitondra mitsinjo ny vahoaka eto raha izao zavatra misy iainantsika amin'izao fotoan'izao tsy sanatry ny vavaka tompoko atao hoe faly hitsikery zay fa kosa ny zavatra zay iainany malagasy amin'izao zay efa mbiakoditra ary nambarany namana Roberto teo nandray fitenana teo aloha ny hoe efa tsy atendra kely tsony fa efa tapindoha raha ny fiainanao anatin'izay fahatrany zay eto Madagasikara de aokotsika andinika hoe entina maiza marina ny firenena ary angatahana ny fitondram-panjakana ny hitondra fanazavana ho an'ny vahoaka manoloana n'ireny tsy fetezan-javatra eto amin'ny tany sy ny firenena reny eo moa ny namana faniry teo nanamafy mahakasika an'izay olana amin'ny sehatra ny rano tsy ela akory mialatsiny manonanao ndray matoministry ny rano niona sika tamin'ny fifanatrehana teny amin'ny CCI vato amin'ny mahasolombavamboaka sy amin'ny mahampikambana ny gouvernementanao anisan'ny nitondra fanamariana mahakasika ny hoe mba jereo andray matoministra fa anisan'ny toerana zay mijaly rano indrindra aty amin'ity faritra atsimorano ity ny faritra Itosy marina fa nametraka bonbonne maro ianareo eny amin'ireny faritra ireny fa saingy zao mahalana loatra ny fotoana zay anateran'ireo mpanatitra rano amin'izany bonbonne zany ka mitoviny tsy misy ihany le izy satria inona ny zavatra mitranga rano zay ataontsika hoe raha mahazo androany afaka herinandro na tapa-bolana indray vao misy manatitra eo inona moa zany ny tianareo atongavana amin'izay zavatra efa nanambara koa ny tenako ny hoe ny amin'iny rano zay any amin'ny faritra Itosy iny de na misy aza dia ahenona fofona ihany koa indraindray izany rehetrarehetra zany rano maloto anie zany rano maloto ary ny olona eny de velona manoloana an'le rano zay tonga eny toerany dalany zany ary izay ny mahatonga atsika mikikika mihitsy amin'izao fotoana izao hoe
andraikitry ny fitondram-panjakana no mamaha ny olany vahoaka ary raha resaka rano aza veny tsy ahitantsika vahaolana ahoana moa na tena antsika ahita vahaolana ho an'ity fireneny ity fa tena mijaly loatra le olona nitos ary tsy mety iny ny vahoaka raha mivoaka eny an-dalambe maneho ny atezerany no zay fijaliana misehatra ny rano zay satria tadio tsara ahoana moa zany ny ainan'le olona apetrao amin'ny tena tsika tsirairay aby zany hoe tsy fisin-drano zany eo ny vidiny misy ihany zany tena hoe manao sakrifisy mihitsy le olona mividy rano lafo kanefa tsy araka zay nohon'ny zay le hoe abetsahan'ny rano na fatran'ny rano zay tena hoe tsy maintsy ilaina zay andavanandro araka ny efa nambaranao teo fantatsika tsara fa na ny simigy eto amintsika nge 200 000 ariary eo tena lasa vidin-drano raha lasa vidin-drano avokoa raha le karaman'le olona de inona no ameloman'ny vady aman-tsanaka inona no anefahan'ny hofatrano raha manofatrano izy inona ny ahafahany mampiana-janaka ary inona ny ahafahany misakafo fa lany aty amin'ny sehatra ny fividianana rano raha ohatra ka tena hoe ametraka an'izay rano zay ho lara-pahamena izy eo anivon'le tokatrano zany rehetrarehetra zany tena atao hoe zavatra mahalasa saina sy mampametra-panontaniana hoe hoentina ho aiza marina ty fireneny ity ny rano zay ataontsika hoe tsy tokony olany malagasy mihitsiny de teanayra tsy mazava ara-tantara mihitsy zany ara-boajanary ny toerana misy atsika mihitsy zany fa lasa olana le izy de zay le message hitany rehetra am'izao fotoana zao hoe niteniteny ataontsika hoe niteniteny foana ve le fitondrana am'le hoe vely rano fa lasa fay rano za misy am'izao fotoana zao ary rehefa fay rano le izy de rehefa antanina le fitondram-panjakana de tsy manana vahaolana tsy manana vahaolana nge le fitondram-panjakana nefa tsika mihita hoe misy ministerany angovo zay mila rano eto Madagasikara de bloqué na tsy tafavoaka le resaka herinaratra satria tsy ampy le rano tsy afaka mikaroka vahaolana misy rian-drano maro nefa eto Madagasikara eto misy reny-rano maro eto Madagasikara eto ary misy inona moa tsy farihy maro zay mamokatra rano eto Madagasikara eto manana ministera misahana an'le rano manokana koa tsika deputé alaira tsy mazavy de bloqué koa le ministera satria manao pluie artificielle mivitana any am'le forage ara moa nisy najanona vao tonga teo am'ilay seza le ministre nefa ilaina le manao an'le forage de nefa tokony amokatra bebe kokoa de tsy hitatsika am'izao fotoana zao hoe aiza le famokarana am'izay forage zay na hoe aiza le sensibilisation ho an'ny malagasy atongavana am'izay na hoe inona ny tokony atao ahafahana manodina an'izay rano misy eo ka ahafahana mitrandraka bebe kokoa azy na manadio am'izay rano efa misy eo ka ahafahana mampiodina bebe kokoa azy manana jirama tsika manao an'izany traitement zany tsy tafavoaka indray le jirama de iny samy nahita daholo ny rehetrarehetra hoe rano mavomavo ny nareo enitosy ary moa nyteneny deputé alaira tsy mazavy teo tsy mirano hoe misy fofona ary misy asa misy tena matahotra hoe aza hitanay ka isy zavatra afo io rano io tsy te hiteny zavatra betsaka am'izay anefany akoatra n'le tsy fahazona fa manana apipa koa tsika zay tokony hanao an'le fandrindrana an'le rano ho tonga isaky ny toerana rehetra ambolena sy ahafahana mikojakoja an'le rano fa inona daholo reo azansa sy nyreo karazan-javatra maro be reo aizy reo orinasa reo départementa ministère inona zany ny ataon'ireo tsika zao raha mijery an'izao manko tsika deputé alaira tsy mazavy de hoe efa tokony hisy vaomera manokana andinika momba ny ity rano ty zany en état de crise anie zao hoe de inona zany no andrasana en état de crise zao ny rano ao anatin'ny resaka sosialy de tena nalahelo ianao tena nalahelo deputé alaira tsy mazavy ny sakafo tamina hôtely ny tenako hôtely gasy napidina rano napango de hoe eraka ty kopy ty ihany ramose taitrahako fa hoana zay ihany tsisy rano fa raha ohatra ianao ka manampy de vidinao arizato ny rano napango ndray fa meniny ambony tena vraiment mividy rano napango amina hôtely gasy ianao zany
satria tsy maraka l izy efa tao anatin'ny roa taona zay nisy an'le hoe raha ohatra mividy mihitsy na sala am'izany de hoe tsy mahazo bouillon na tsy mahazo randasopy fa efa vidiny zany nefa ny ainan'ny olo zany tsy de problème amin'ny olo zany fa ianao mieritreritra hoe satria anisa malagasy mihinambary de misy ranonampango tsara manimanitra zay varotany eo amitseny raisam-pirenena ny ranonampango amin'ny alalan'le varoma iny apango iny fa gaga ianao deputé tsy mazafy hoe azafady ramose tena tsisy rano ange manahirana fa eraky ty kopty any tompoko ny rano azonao de izy mampidina de ahoana vidy rano ianao tompoko ranonampango ary zato de mividy ianao satria zay koa le mahamalagasy ianao tena te azo an'le rano mafana tsara manimanitra iny ianao fantatry le mpitondra ve zany ary zay natonga ny teny tamin'ny herinaritra hoe deputé tsy mazafy hoe raha ohatra ka mahafantatra le mpitondra fa tena ilaina le rano fa tsy mivaoka ny ampijaliana satria raha besoin raisitsika zany ataontsika hoe satria bidon 20 litre folo ny ilaina 200 litre zany ao anatina tokantrano ray deputé tsy mazafy zany mandritry ny ray andro ray manontolo miafy rano tena manahirana an'izy manko le fandroana WC sy le fandrona sy ny retrarehetra zany de ohatrinona zany le oviva am'izao fotoana zao na le rano varotany reny ny ray litatra de ataontsika hoe 900 na 700 sy arivo misy an'izay hitatsika eo de ndrasotsika ndray masinina acalculer zany ataontsika faran'izay tsotra le izy am'izay mba hitan'le malagasy misy deputé tsy mazafy ohatran'zao le ataontsika ohatra zany hoe 700 sy arivo ny litatra le rano efa anaty tavoangy reny zany plastika de io 700 sy arivo io ampitombotsika 200 ny litatra io izy io 360 000 ariary na 1 800 000 francs ny olona ao anaty fanjakana no afaka mavidy an'izany ministra sy reo ao anatin'ireo exécutif reo tsy problème mihitsiny satria mifandray azoko vo tamin'ny herinandro ary izy mitokana an'le lalana sy le izunina le starako misy am'ireo misy amin'ny orinasy iny inge mpamokatra rano izy afaka mahavidy izy na ohatra hoe botay na reny tavoangy amidy reny tsy te hitonina sao de lazaina zany manao dokam-barotra indray fa misy marobe le izy na mandano 800 000 francs par jour na 1 million par jour mividy an'le tavoangy izy tsy problème an'izany misy 1 litre amin'iny misy atsasa litre amin'iny misy 1,5 litre amin'iny misy anatin'ny somary efa lengezangeza 5 litre manana fahefa mividy am'izany le mpitondra fanjakana nareo amin'ny présidence ao anatin'ireo ministère reo le miarakaraka am'le chef d'institution le mitokana lalana 2 km 5 km 8 km tany tasy tany na tany amin'ny Ilovedra na tany amin'ny Sud de Lily tany le solelatsisy maozy izy Roberto miadamana teo mahavidy an'izany nareo par jour fa le vahoaka tompoko bidon ray arivo ariary misy mibizina 500 sy arivo misy mibizina 2 arivo otanjanahary tamin'ny herinandro tafaran'ny herinandro fa kofina amin'ny vahoaka hoe tena tsy oatra ny ainana teto zany nandenge zany rano zany taloha amin'ny fotoana rehetrarehetra nisy rano arak'izay nitiavana azy fa tsisy am'izao fotoana zao amin'ny 12 alina mandeha kely adiny 2 de maty amin'ny 2 maraina mandeha kely adiny 2 de maty hitovizany rehetra io tsy eto andray vohatra fa ny ambanivohatra fa mitombony kely any ambanivohatra misy lavadrano de miezaka le tatsa de lasa manambola misy olona manambola sy manana fiara de matsaka rano amin'ny fiara fifanapin'ny fiarahamonina sisy fa raha le fanjakana inona moa nandrasana aminareo nareo nga hivaky loha amin'io de raha misy usine eto zany hoe andao anafatra inona ny zavatra de andao anafatra rano de lasa tokoa le fanjakana fa anafatra rano satria tsy manana solution amokatra rano deputé tsy mazafy akoatran'ny olana rarano namana faniry de hitatsika ihany koa ny olana eo amin'ny lafiny fako eto andrenivohitra aiaia asa tsara ihany koa no miresaka an'izay satria raha apatsiaha kely de tamin'ny andro ny tantanany be ny tanàna lalao ravalomanana ny tanàna n'Antananarivo de resabe io resaka fako tsara no mampatsiaha fa tamin'izany fotoana zany
dia tsy nanaiky mihitsy ny tompon'andraikitra teo anivon'ny préfecture Santsisa amin'ny hoe ny andraisan'ny fiadidin'ny tanàna ny fitantanana ny samyva tamin'izany fotoana zany ary natao endrika politika mihitsy ary raha ny fijery azy ny hoe tsy fandraofana ny fako teto Antananarivo satria dia misavovona ny fako tamin'ny fotoanandro tsy afa manoatra le commune fa toa irika anankiray natao nanalana baraka mihitsy ny mpitantana ny tanàna tamin'izany fotoana zany amin'izay le hoe tsy fifehezana ny fako zay kanefa dia tsy tao amin'ny fahefana tandrify azy no mitantana an'izay lafy ny fitantanana ny fako zay ankehitriny anefa dia vao tonga teo amin'ny toerana ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana zao dia efa nafindra eo ambany fitantanan'ny commune Antananarivo izay fitantanana ny ara-pako zay hitantsika nefa fa miaina ao anatin'ny fiparitahan'ny fakotsika miresaka rano manko tsika sainao teo dia raha miaina ao anaty loto le olona normal anisan'ny mitady rano reo anadiovana ny vata ny tanany sy ny sisa zany afana miala amin'ny resaka valanaretina fa io lafim-pitantanana io zany kay natao izay atao hoe naminganana raha izay ny azo ilazana azy any mpitantana teo aloha fa noho ny efa tena eo aminy azy ilay fahefana feno makasika an'ity orinasa pakafako ty novaindrareo manko le anarana novaina fotsiny le anarana fa dia ny vokatra mihitsy le vokatra le asa atao mihitsy amin'izao fotoana izao no tsy mamahany le olana eto Antananarivo renivohitra zay mariako indrindra fa tamin'ireny fotoana ireny vao tonga kely teo ny ben'ny tanàna dia anisan'ny nireharehana ny fahatongavan'ireo camion maro ho ampiasaina ao anatin'izay fakana fako zay orange io miloko volomboasary io ankehitriny dia raha antsika mahita le izy hoe mitondra vokatra tsara ho an'Antananarivo ve sa inona ny zavatra hita tsika ny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao namana fanisa za moa miresaka amin'ny teknisianina ihany zany efa mety andefa sarina fako ory zareo zany satria ty manko zany tena zay le rehefa mandinika le fitondrantsika dia pitelaina tsy mazafy dia hoe le zavatra nyresahana tamin'le fampelezan-kevitra mihitsiny zany no laingana fahafitan'le vahoaka zany satria tena noaratsiana mihitsy ny fitondrana ny entiny ben'ny tanàna ny Laura Valomana tamin'ireny hoe tsy voaroka amin'ny fako maloto ny tanàna fa zao dia samy mahitsika tena maloto tena feno fako nefa zao efa fantatry ny fitondram-panjakana ho an'izay fitondram-panjakana amin'ny fandimby tompoko ho an'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo tompoko fa rehefa manitsaka ny volana oktobra tsika azo ny volana novambra dia zavatra efatra no mitranga voalohany hiditra ny vampitaona amin'ny fahavaratsika dia pitena iran-tsy mazava dikan'izay mavesatra ny fako satria irotsaka ny orana faharoa manomboka volana oktobra iny dia betsaka ny manga manomboka volana novambra iny miditra ny letsia dikan'izay zany mitombo ny fako ho an'Antananarivo renivohitra zany am'ireo ambalazina fonony zany zay hitondrana manga sy ny letsia sy ireo akora zany zay miaraka aminy zany faharoa dia fantatsika tsara fa rehefa miditra volana novambra manitsika desambra etran'izao dia efa miomana anao krismasy fety anisan'ny tiany malagasy zany akoatra ny 19 jona dia pitena iran-tsy mazafy ny vaoaka malagasy dia betsaka no mivarotra kilalao dia dikan'izay marobe reo baoritra zany sy mpivarotra moron-dalana zany zay manao fanararaotana mivarotra zavatra manao tsena indrindra tombo bazary de noël samy hafa tiny ary malagasy mesahirana sy manitra amin'izao fotoana izao dia lasa miazakazaka mivarotra avokoa zao ny fako io izy io mba-andalana zao ny fako eny ambody vona midina any amin'iny 157 126 iny tsika mba-andalana tanteraka 157 moa zany azafady mba-andalana tena hoe tena lasa ny atsasaky ny lalana feno fako avokoa dia toy izako le fanazavana dia rehefa ohatra zao ihany koa satria manomboka miakatra mivokatry ny tatsara rehetrarehetra iny rehefa tonga le orana dia betsaka ny legioma ditika zay le fahalotona sy fahamaron'ny fako zany lasa mihoatra avy telo eny noho ny mahazatra amin'ny volana zany indrindra hoe rehefa tonga le orana dia sarotra ny mandroaka n'io fako io
tena hita tsara zay le mpitantanany commune amin'izao fotoana izao de ny aika izy loha nanao miakolopa lehibe ny tanàna hoe tena miala tsiny a fa simba le camion benna de miala tsiny a fa simba ihany koa le bulle eny andralanitra fa nga everinareo fa mora ny ainany be ny tanàna teo aloha zay tsy menareo fahefana tena nao an'le fandrakofona satria ny eritreretinareo de hoe aratsio amin'ity resaka fako ty le tanàna teo aloha fa iainany le izy amin'izao fotoana izao de pte alaira tsy mazafy de sady efa tsisy rano mbola tanàna voretra no mbola manisy endrika ratsy amin'ny resaka fizahatany sy ny olona mivezivezy na vahiny na samy malagasy mivezivezy eto an-tanana rivorevoatra ny zava-misy nefa izy menakavy mivoaka de 4 vitra fumé manimanitra tsara daholo nahazo avinandronandro tsisy maditidity mandeha any amin'ny Carlton na mandeha any amin'ny Colbert Infinity sy ny tsisa marobe mitady sakafo fa le lalana andehanany nefa femifako maimbo ke zao le tanàny eto an-tanana rivorevoatra satria tsisy mandroaka le fako asa ngamba mbola angataka indray hoe tolo-tanana hoe izany no afaka manampindray na carburant na anao baina camion baina sisy fa mahamenatra zany hoe le hitsarana an'le fanjakana zany de hoe tsy hainy tsony le mitatana an'le firenena rano tsy hainy mitatana azy jiro tsy hainy mitatana azy vary tsy hainy mitatana azy ciment tsy hainy mitatana azy inona ary ny andrasantsika am'le fanjakana deputé-anay fako tsy hainy mitatana azy tena manahirana le izy a de zany ny antomatonga antsika miteny hoe mbola misy fanjakana ve de zay ange le teny iny ihany ny averintsika aminazy raha ohatra ka mieritreritra izy ny fanjakana eto de ndanara diovy ny tanàna raha mieritreritra fa nareo ny fanjakana eto ndanara ataovy misy raha fitroto madio tena azo ny olona isam-batany olona tsara isatokantrano amboary le vidim-piainana amboary le simenitra amboary le filan'ny olona isan'andranandro hahafahana mivezivezy io fa matoa zany mbola tsy tafavoaka amin'izao fotoana izao mbola maneny saona zay ale rehetrarehetra ary mamerary ny zon'ny mpanjifitsika raha ohatra ka ozatra hoe ndao ranga hidina an-dalambe fa droitsika zany oui zoan'ny olo-pirenena mihitsiny zany satria rehefa zony resahana zony olombelona de voafaritra zany daholo de pitianayra tsy mazafy ny lafin-javatra maro rehetra marina mihitsy zany namana faniry satria dia lalam-pandrenana ihany koa no manome atsika ny atao hoe ny fahafahana maneho an'izay hevitra zay ary ny mpiarony zon'ny mpanjifa de zay no hita ny lalana ahafahana maneho an'izay hoe fitarainan'izay a de io moa zany ny malagasy rehetra de mpanjifa miara miaina sy mahita nyty fiakarany vidim-piainany ity tsisy zay tsy mikakaikytsika rehetra amin'ny vidinetany any an-tsena ary atao hoe nyreny mpianakaviana moa zany amin'izao fotoana izao ny tena miady saina lalina mihitsy raha mikariko any hoe inona ny sakafo ho an'ny zanany indrindrindrindra satria fantatsika tsara fa ny kilao an'ny hena amin'izao fotoana izao de fa mananinanika ny 5,000 sy 2 alina 2 alina aty amin'ny vidina menaka tsika de fa ny 2 alina tsy latsaka amin'izao fotoana izao ny kojakoja ilaina andavanandro dia tsisy zay tsy miakatra indrindra tao anatin'ny herinandro vitsivitsy zay a kanefa dia ny ministera tompona andraikitra mahakasika an'izay lafi ny fanjifany zay a de atao mitazapotsina ny zavaraha misy raha nanambara moa ny filoham-pirenena no hoe vahana ao anatin'ny 3 andro a de hitatsika fa voavaty koa ve le olana ary 3 volana zay ny lasa 3 volana no any zay ny lasa ary ilay ministra notendrena teo amin'izay lafiny hoe varotra sy ny fanjifana zay de anisan'ny lokalokany hoe hidiny any fotony a hijery vahaolana ko andrindran'izay vidinetanyzay a de aoka itsika isatokantrano a no amaly no hoe aiza marina izay faiza manao ny mpitondro zay ka hikatsahana ny zany hoe mahasoa ny vahoaka malagasy sy ny hoe ahafahany vahoaka malagasy miaina le vahoaka nge tsy mitady zavatra sarotra ahoana ny ahafahan'ny vahoaka miaina am'ireo zavatra fototra ilainy andavanandro manahoana ny vidin'ny sakafo manahoana ny vidin'ny jiro sy ny rano manahoana ny fanomezana azy ny lafin'ny fitaterana andavanandro fa izy vonona ny
hiasa raha ohatra ka misy ny asa izay apetraka ny fanjakana mba hahafahan'izy ireo zany mahita fidiram-bola amelomany ny ankonana fa izany rehetrarehetra zany de tena andraikitry ny fitondrany zany anareo mpanatanteraka zany satria ianareo no ny lokaloka fa hanavitra amin'ny firenena ampilamina sy ampirindra ny fiainan'ny vahoaka malagasy fa mbola tsy tonga amin'izany tsika midika zany fa tena mila ezaka lehibe tokony ho raisina zao fitondram-panjakana zao itsika nge raha atao hoe maneho hevitra eto hoe amin'ity fandarana Miara Manonja ity de tadio tsara fa tsy hoe faly itsikery zay fa mitady kosa ny hoe inona ny zavatra tsy mety ka ahafahanay mitondra fanamariana sy ahafahanareo ihany koa anivon'ny fitondrana mijery any hoe lafin-javatra iza raha ny tena mbola mampikaikaika ny vahoaka amin'izao fotoana izao ka hitadiava mba olana mifanaraka amin'izay ary ao ka mba vahaolana mifanandrify amin'ny filana no atolotra fa tsy zavatra mbola tsy lahara-pahamehana indray no atolotra ho an'ny vahoaka malagasy de any ane le vahoaka ka tena sahiran-dava ary tena hoe miamahantra ny firenentsika ka tena hoe mampalahelo de mampalahelo no mahita an'izany hoe firenena malagasy mitazona ny rambony zany amin'ny ireo firenena rehetra maneran-tany. Paraparantsika député Ratsimbazafy tena ninino resaka ny lafin'ny ara-tsosialy mihitsy ntsika raha ny vaovao zay nentsika teo zany le izy moa zany tsy hoe tsika ny teanao resa be na polémika an'izay zavatra mitranga fa tsy maintsy mitentsika satria lasa efa tafahoatra loatra le izy ary le vaovao foana misy isan'andro san'andro an'le atao mitondra fanjakana zany de rariny raha ohatra ka ny any ivelany any rehefa manao afampelezakevitra député Alain Ratsimbazafy de miaro an'le tanànany amin'izay izy de mijoro izy ary rehefa mijoro izy de mampiseho an'le ampo hijoro mihitsiny zany ka io asakasaka ry malagasy fa erika Zemmour de nenazy de hoe impossible ozy izy n'est pas français mazava be mihitsy zay tenin'ny Zemmour zay tena angamba tena hoe tena tsy maintsy frantsay satria izy de am'rehare mihitsy mahafrantsay azy ary zay ny entony anababona ny fony olona zay hoe tena mijorotsika amin'ny mahafrantsay atsika tsy de mifanalavitra n'ilay Front National amin'ny Marine sy Jean-Marie Le Pen tamin'ny fotoanandro dada sy ny zanany taty aoriana fa aiza ianao ry malagasy zay ngely izy anjaranao ty tsy manana akoatra amin'ny Madagasikara tsika ity ny atsika ity no men'Andriamanitra atsika ity no men'nahary atsika ity no nikolokoloany le razambe atsika ho atsika dikan'izay sary-piarotro isarotiny amin'ity Madagasikara ity tsika ohatran'izany na firenena matanjakara tahaka ny États-Unis fa nijoroany Donald Trump hoe États-Unis ho any États-Unis nijoroany Zemmour amin'izao fotoana zao hoe impossible ozy izy n'est pas français le langaziny Napoléon tamin'ny fotoanandrony zany de aiza ianao aza menatra mihitsy no ijoro malagasy mijoro ary mba mahalala sary-piaro sy miaina sy makafy an'le firenena rehefa misy tsy mety de mijoro mitenena fa tsy betsaka noho zay hoe zo zay ny fanapotehana tsy ambony lavitra noho ny zo ny fanapotehana zay ananatsika raha ny lalàna no tenenina marantsika député Alain Ratsimbazafy raha misy azonao ambarana tevitra amaraparina tokoa moa tsika satria ny fotoana de manapetra ihany ary raha mifandritsika amin'ny rahalahy de mbola itoy lava de lava ny fandraisam-pitenenana sy ny fanehoan-kevitra eto fa afatra foy angamba de ny hoe aokotsika ho sary-piaro amin'ny maha-malagasy ary aoka ihany koa ny malagasy mba ahay fanome tanana mankany amin'izay lafi ny fampandrosoana zay tadio fa ny fandraisam-pitenenana na ny fanehoan-kevitra zay ataonao eto dia anisan'ny atao hoe tolo-tanana ao amena ny fitondram-panjakana amin'izay lafi ny ijerena ny tontolo misy iainantsika zay anisan'ny maso manampy anareo zahay amin'ny zavatra iaina ny vahoaka malagasy andavanandro ary indrindrindra moa andraikitra amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka no mitondra an'izay taraina sy fanamariana isan-karazany anivon'ny fiarahamonina zay hoentina eo aminareo mpanatanteraka ka dia eto ampamaranana dia maneho ny fankasitrahana feno atsika rehetra zay nanjoy hatramin'ny farany ity fandarana Miara Manonja ity tamin'ity alatsinainy vaovao ity ary
manasa nareo atrany zay a ny anaraka ny fandarana Miara Manonja isan'andro ato anatin'izany tambazotra misy atsika zany a ny radio télévision MBS ary koa ireo tambazotra tserasera maro samihafa zay a ampiasaintsika amin'izao fotoana izao. Dia makasitraka ny namana faniry niaraka ny fampitafa teto a sy ireo namana mpanao gazety Rina Arabe Mananjara sy ny vahiny avy any atsimo a Roberto teo a nitondra an'izay resadresaka tamintsika tamin'ity andron'io ity. Veloma mandram-piona tompoko. Iny ara dia misaotra député Alain Ratsimazafy makasitraka ny Roberto Miadamana dia misaotra ihany koa ny Rina Arabe Mananjara sy ireo teknisiana antsika tena mahafinaritra ny tsy fahatomombanana misy foana ary misy ny avy any Tanjombato ny avy any Andorana fotsy magaga tena avy any aminareo Atsimorano député Alain Ratsimazafy tena tsy mahazo tsara le MBS tena tonga aty amintsika foana saika isan'andro a betsaka amin'ny fitaraina azontsika ny any Viliazo tena malahelo tena tsy maheno zay dia kokoa anareo any Viliazo satria mijery Facebook anareo a ny ary Ambotra Biby saika adiniko izy teo dia tsy be kibo fa satria tsy mitelo-kafatra zany fa tena napita misy tamin'ny herinandro eo tele kokoa dia ny any Akazondandy any a maromaro zany a reo toerana rehetra misy tena mahazo tsara fa misy tsy mahazo fa misy ihany koa dia tena hoe rehefa mandeha mifandarantsika dia tena tonga dia miletika tanteraka zany moa zany tsy lozan'izany foana le izy a anatin'le soparana fa samy miezaka tsika mikaroka ny azonina n'ilay fandarantsika zany a ary miezaka ihany koa tsika mandray an'ilay vaovao samihafa zay zaraina amintsika satria dia ho fahombiazan'ny fitiavantsika sy ny fijoroantsika tandrazana ny fahasahintsika amin'ny teny sy maneho hevitra tahaka izao a dia zany no tena takina hoe ny frantsay aza efa mandroso be io mbola sary-piaro amin'ny taniny ny Amerikana efa tena manana an'le ekonomia ambony be mbola sary-piaro amin'ny taniny ny sinoa ny koreana indrindrandrindra Korea tavaratra zany dia sary-piaro amin'ny azy fa tsika koa rangaha na mantra na sahirana ara dia sary-piaro amin'ity tsika ary tsy manaika amin'izay mety hoe tsy ndry azo lena sy famotehana zo fototra ananantsika zany no hijoroantsika ary zany no heverintsika fa tena anisany mba tena tokony hiombona-kevitra amin'izao fotoana izao satria dia atsika ty Madagasikara ty ary zany no hoe mbola tokony hifanentanantsika rehetrarehetra zany dia manome fotoana ho an'ny rapitso a dia anana député hafandray tsika zany zay mpiara-dalàna amintsika dia vahiny hafandray resaka lalindalinatsika amina resaka tontolo ara-tsosialy ihany zany a dia eo ampiandrasana ny vaovao eny amin'ny fitsarana nosy mikasika ny Rara Apollo 21 makasitraka tompolahy makatelina tompoko vavy.